Tafaraka nay isika mianakavy atao anatin'ny fandarana miara-manonja amin'ity fotoana ity ary dia manantitra ny arabo mba hampirarintso antsika mianakavy na ianao eto Madagasikara na ianao any Andafindrika dia miaraka eto isika miaraka manonja ao anatin'izao fandarana izao satria dia fiainantsika mianakavy fiainan'ny firenena malagasy no resahana sy voaboasana eto mandritra ny eo amin'ny ora roa eo izany ary dia arabaina manokana ny eny anivon'ny boriboritany voalohany 420 fokotany satria dia mba niteny mihitsy zareo telemako robeoririka teny hoe mba tenenao zay fa zay ane tena manaraka akaiky dia akaiky mihitsy izany hoe miara-manonja zany dia arabaina zany nareo amin'ny boriboritany voalohany 420 fokotany izay no hoe la tomboky lasy tomboky vavy fa efa eto akaiketo namana faniry ary dia izay miralamo mitarika ny fandarana ary dia mbola misy ihany koa ny vahiny ho avy eo misy ny vahiny tompotrano ihany satria efa mpisihatra eto amin'izany fandaran'izany faniry ndahoary eny ary dia miaraba antsika mianakavy amin'izao fotoana izao manjoy hatrany ny fanarana ny fandarana miara-manonja amin'ity androany fa 1 ny volana aogositra 12 ity tafaradalana indray tsika ry narabe mananjara miarabanao miaraba ny teknisiana miaraba ny rehetra izay mandray ny fandarantsika naizanaizana toerana misy anao dia mbola manjoy hatrany ny fandarana torak' zany rena rabe mananjara dia mitondra ny kokoa ihany koa satria dia marobe nareo no nangataka izany misy mpianaka kely zay ao itaosy ao tena nangataka an'izay satria dia izy mianaka mihitsiny sahabo eo amin'ny 1 taona eo ngamby ny inzanan'iny tena hoe manaraka mihitsiny za miara-manonja izany ary mbalina amin'ray raha-pirenena ny namana avy any Anjorobe zay manao asa varotra eo andrepamaky eo ihany koa dia mba nangataka amin'izay hoe mba omeo an'izay kokoa kely zay nietsy akazo manga atao madinika ray aman-dreny marobe mihitsiny no nangataka izany dia veritsika fa mba hanaovana kopakopa-tanana ho antsika mianakavy sady fankahirezana tsy adino ira Jérôme zay any Salaza May Tomasina any zay manao ny fanamboarana kiraro panaraka atsika mihitsy ary tena anisa miondana ny miara-manonja izy sy retoerana marobe fansingantsika izany satria misy olona marobe any ambadika any zay manaraka ny fandarantsika fa te ampatsiatsika ry narabe mananjara ny amin'ny fanarahantsika ity miara-manonja ity zany ka mba hahafahantsika mandray azy ho an'ireo efa mandray zany manao ny ezaka amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube dia ampitsahivina antsika zany ny UHF canal 41 zany hoe amin'ny alalan'ny 631.25 MHz sy ny canal 45 amin'ny alalan'ny 663.25 MHz no andraisantsika izany ary amin'ny alalan'ny radio dia ny 95.4 MHz fréquence na modulation zany na ny FM fa reo toerana mandray ny miara-manonja rehetra manerina Madagasikara dia mba tianay no mampatsiahantsika zany mandray zany miara-manonja izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny radio MBS dia Antananarivo, Tsioromandidy, Antsirabe, Fianaratsoa, Manakara, Tamatavy, Ambatondrazaka, Ambanja, Nosy Elville, Antsiranana, Antsohi, Majunga, Morondava, Tuliara zay sika no toerana 420 na mahery kely mandray ny miara-manonja avy amin'ny alalan'ny MBS eo moa zany samanana ny ora handefasany azy reo toerana nambarantsika teo ireo fa ao anatin'ny ray andro zany hoe tsy misy ilay déclasse fa miezaka no mandefa ajour zany na à temps réel zany mandritry ny fotoana iny reo onjam-peo ny MBS zany zay mandray izany fa eto amin'ny manodidina antsika ihany koa dia tahaka izany ny fanaparitahany radio Mada FM 100.8 MHz ity fandarantsika ity nambarantsika zany rehetrarehetra zany tompolasy tompovavy mba afantarantsika fa ny rehetrarehetra
eto Madagasikara no mandray ny miara-manonja ny rehetra maneran-tany koa dia mandray ny miara-manonja amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube mba ahafahana mizara ny vaovao rehetra fa raha iverenantsika Rina Arabe Mananjara ny tranga omaly dia hoy isika hoe dafety be satria nakalazaina ny faharoa taona ny joroan'ny rodoben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Zay fahakalazana izay dia amtinantsika azy amina fomba fiteny vahiny hoe réussite succès. Raha ataontsika zany hoe fampisehoany reny dia hoy ny fitenena zay hoe guichet fermé na hoe carton plein ny fomba fiteny azy ihany koa. Kipoka vahoaka ary namaly ny antso ampilaminana tao anatin'ny fofeny fitiavana tao anatin' zay hoe fikatsahana te haeno ny vaovao te hifaly amin'ny fanoerana eto Madagasikara ny vahoaka zay tonga teny mikianja ny Magro Bioririka zay namaly ny antso ny RMDM. Tazana teny anko reo antoko politika maro zay mivondrona ao anatin'izany RMDM zany. Tazana teny anko Rina Arabe Mananjara reo solomavimaokany Madagasikara zay mivondrona ao anatin'izany fanoerana izany ary avy amin'ny antoko tiako Madagasikara fa nampietsi-po dia reo fahatongavandreo avy any amin'ny faritra zany zay tonga marobe nandefa ny délégation fa tsy latsa danja tam'izany ireo tanora RMDM zany zay nanao ny fandaminana ihany koa ary tena nafanafo ary zany tanora RMDM zany dia marobe izy ireo zay nitarian'ny Flot National mo mazava ho azy. Nahitantsika ihany koa ny banderole zay avy amin'ny RMDM diaspora France zay tarian'ny Floanira matofa ny Soerinaivo sy ireo rehetra zany zay niarany fanometanana tamin'ny nietsika omaly iny dia nisy ihany koa akoatra ny fitaompivavahana ny fanapahana mofomamy zay rehetra teo amin'ny kianja amin'ny Magro Bioririka Rina Arabe Mananjara dia mba samy misitraka mofomamy. Ny mofomamy dia mariky ny fifaliana avy amin'ny alalan'ireo singa ny vokatry ny tany miampy ny fitiavana ao anatin'ny fo natolotry ny RMDM zay nitarian'ny Flot National pitarika izany rodoben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara izany. Fa izay indrindra no hitondrantsika satria tsika omaly Rina Arabe Mananjara dia nanana ihany ny programa handefa mivatana ny kabary ny fandimbiasana teny amin'ny kianjan'ny finoana Magro Bioririka nefa no ny fandaminana araky ny fotoana zany teo amin'ilay programmation zany sy teo amin'ny grille zay fa voaomana atato amin'ny onjapeo andefatsatsika mivatana izany dia tsy afaka tsika nandray ny kabary indrindrandrindra ny kabary ny filohan'ny RMDM sady Flot National ny antoko tiako Madagasikara mitarika ny fanoerana Andriamato Marka Ravalomanana fa misy sombony ao anatin'izany kabary izany. Mety efa samy nahititsika tamin'ny vaovaon'ny MBS, mety efa samy nahititsika tamin'ny page Facebook samihafa fa hitondrantsika sombony ao anatin'ny 2 minitra mahery atao anatin'izany hoe kabary manandanja lehibe sy afatra fohy kanefa tena misy azo raisina ary afahana mamaritra ny tanjaky ny fanoerana, ny etsiky ny fanoerana sy ny fomba fijery am'izay fahaiza mamindra anatina paikady vaovao izay dia ny président Ravalomanana no nitondra zay ka angatantsika namana teknisiana andefa izany ao anatin'izay minitra vitsy izay miainga am'izay satria ao anatin'izay ny afatra nentin'ny président Marka Ravalomanana dia samy mandray izany ny tsirairay ndao ary misy ny tsy fahaizana mitantana mihitsy ato amin'ity firenena ity ary zany mahatonga antsika ohatr'izao tsy misy vision na vina ary tsy misy rispo mihitsy ho an'ny vahoaka satria tsisy tombontsoa anazy fa kazikazy politika daholo sy langelanga sy fitapitaka daholo ny ambadika ireo efa leo ny olona tsy tia enontsony mandalo fahasairanana ny firenentsika ary ilaina vonjena aingana diaingana diaingana ny vonjena zany tsy maintsy ny ainy aloha koa sahizy isika mijoro sahizy tsika miteny ireo zay hitatsika fa tsy metsy rehetra mianjady eto firenentsika entany malagasy rehetra mba hatsiaro saina na ireo le milaza hoe zay tsy matahotra ary lalazao eny inareo nge tsy atahotra anay fa nareo matahotra ny seza nareo dia
lasa manonao foana ina moa samy malagasy hoe ifampatahotra eto tsy izay ny politika ny atao hoe politika dia politika madio miainga amin'ny fahamarinana miainga amin'ny fandraisan-dahatra miainga amin'ny programan'asa ka oka isika izao zany mba anao fanambo mihitsy hoe tsy maintsy tanterantsika ny fangalana amin'ny fahefana vitantsika fa dia mataronareo tiana natao hoe fahefana ny fahefana tsy hoe ny président de république rery fahefana hatrany amin'ny chef fokontany hatrany be ny tanàna hatrany amin'ny reny fahefana be ny tanàna tsy maintsy eritreretintsika tsara hoe ahoana nanampianandreo a zay ny tsy maintsy ivondrona atsika aza vela azo laky etsony na azo vany etsony zany hoe alatraradrany lesona lehibe hitantsika ny fangalan'ny doublon iny noho izany ny tany radolo tsika rehetrarehetra dia okotsika samby ilaza tsara mihitsy hoe isika rehetra tsy maintsy mailo amindreo le fanisana voaka sy le fanilikiliana atsika ireo efa mikonikonina mantsy izy araka ny filazandrareo ao amindreo Nations Unies efa milaza izy zao hoe miomanina reo miomantsika zay rehery midema rehetra rodobe ny mpanoatra ho an'ny démocratie de Madagasikara milaza zareo hoe misy olona ho avy aty hiasa iaraka amintsika anytanteraka tsara fahamarinana anisan'ny resaka andresahana tao ka oka isika mba hanao fanambo mihitsy atanteraka tsara ny fehi-kevitra le fehi-kevitra enina amby folo iny ahafahantsika manao tsara ny fahamarinana eto sombon'ny kabary ny Filomary Karavalomanana inino enotsika teo eny foy fa nefa mafonja tsara ary mahafitana zavatra maro ao anatin'izay nambaran'ny président Marc Karavalomanana zay dia ny amin'ny fiatsika ny amin'ny fasahitsika mijoro ny amin'ny anko ny fandraisana ndraikitra eo amin'ny sehatra rehetrarehetra ao anatin'izany tontolo ny fanoherina izany ny amin'ny fiomanana ihany ko mba hiatrehana ny ho avy ary ny fitazana ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ny Madagasikara hoe tsy mamela irery any Madagasikara ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'izany Nations Unies zany ary tena hampanjaka zay endriky ny fahamarinana izay zany rehetra izany dia veritsika fa tokony hiainana tokony ho raisina ho lesona lehibe ary maninona moa raha hilazantsika azy misy dia hoe ataotsika mihitsy ho toy ny hodingana lehibe atongavana any amin'ny tanjona ahafahan'ny vahoaka malagasy miditra amin'izay fandresena izay mbola hiverena atsika ny akon'ny teny amin'ny magroberurika rehefa avy eo satria mbola hanangona ny sary samihafa ihany koa isika ary mbola hiaraka amin'ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara zay tompotrantsika zay niaina ny zava-misy tena toerana ihany koa ka rehefa avy eo tsika dia hiverina amin'iny fankalazana ny faharotaona ny RMDM fa ny namakoriana Rabe Mananjara dia hitoy ihany ny fanazavana hitoy ihany koa ny fanadihadiana satria raha ny zava-misy rina Rabe Mananjara amin'izao fotoana izao akoatran'izay raha politika izay ny raha pahasalamana dia sasamiandro zany reo efa nanao ny tsindrona ny fatra voalohany hizorana amin'ny fatra faharoa amin'ny Covishield na ny AstraZeneca miandry isika raha efa nambara fa tokony ho tonga tamin'iny herinandro iny zany fatra faharoa izany dia miandry ny fatra faharoatsika amin'ity herinandro ity raha nitombana eo anivon'ny fitondram-panjakana izany amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa na izany na tsy zany efa eto atoerana ny vaksiny Johnson zay avy amin'ny Amerikana nanomboka tany amin'ny 27 volana Jolay tany rina Rabe Mananjara isika amin'ny temizao dia 12 ny volana Aogositra dikan'izay zany dia miandry koa tsika hoe rahovina no hiainga ny vaksiny Johnson zay manodidina ny 3 300,000 doses mahery izy no tonga eto an-tanindrazana rina Rabe Mananjara lina amin'izay ny rehetra satria ho an'izay efa nanao ny Covishield AstraZeneca mazava ho azy dia tsy afaka miatrika itsony izy zany amin'ilay Johnson hanahy zany na tsy zany aza nefa dia misy miandrandra fatratra rina Rabe Mananjara nefa te hitsindrona amin'izany fiarovana amin'ny alalan'ny Johnson zany manana nefa ny fandaminana azy ny fitondram-panjakana na izany na zany mangatsitsika ny fanetanana fa isika kosa eto anivo miara-manonja sy ny fanoherana dia
ho tairitsika isan'andro san'andro zany hoetantsika isan'andro san'andro zany ary ho resantsika isan'andro san'andro zany satria resalahintsika fa ny vaksiny irery ihany no ahafahana miaro ao anatin'izao arety mandripaka izao dia ny covid-19 na ny SARS-CoV-2 raha ny anarana sientifika resana azy renarabe mananjara. Ya ka zay indrindra faniry ity resaka coronavirus ty aloha zany dia tsara ny manamafy amintsika fa mbola amatona an'io dia hiara iaina amintsika eto hiara iaina amin'ny zao tontolo zao izay tsy mikaretina izay tsy mikaretina satria virus le izy moa na azavain'ny dokotera foana fa ndraindray koa tsika ohatra manafangaro raha otrika aretina izy microbe fa raha tsy mikaretina izy virus dia ity corona ty zany coronavirus araka zany dia tsy mikaretina izy io ka mbola tsy fantatra hoe rovina hatramin'ny rovina no efa rany ty tantara amin'toy ity fa dia mbola eto zany aloha isika menakavy ny manahirana eto Madagasikara amin'ny toejavatra tahaka an'izao dia ohatrany hoe miaina isika amin'ny hoe mandeha ho azy miaintsika amin'ny hoe taitra ny olona tsy taitra rery vao mamaky takotra ilay coronavirus nefa fantatsika menakavy tsara fa mahafaty izy io virus mahafaty ary hoe voatonona foana ny hoe ho an'ny olona izay marefo dia reny tena tokony hoe tena tokony apiana sinsisa fa io tsy resaka hoe marefo zany intsony mihitsy satria efa mipotra zany zao ny variant matanjaka dia delta zany zao io faraparan'io ny any an-dafy any tompoko dia manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy ny amin'ny hoe ferovana ny vahoaka ny mpitondra fanjakana any amin'ny firenena ny ivelany any dia tena hoe miezaka mafy mihitsy mba hiaro aloha ho an'ireo mbola tsy voa saorana an'Andriamanitra lehibe zay ary eto amintsika mbola misy ny tsy voa dia zava-dehibe ny ferovana an'ireny olon'ireny amin'ny fomba rehetra mihitsy eo ny hoe barrière sanitaire efa samy mahay an'izany daholo manao kasibosy ray metatra sy ny sisa fa eo ihany koa ny vaksiny miezaka mafy ny any ivelany any satria tena enjana ny vokatry ny coronavirus zany. Frantsa no tena hoe firenena akaikitsika na eo amin'ny ara-tantara io na eo amin'ny fifandraisana io na eo amin'ny resaka toekareny io eo amin'ny fivezivezeny io indrindra hoe amin'ny resaka anabakabaka dia Frantsa no anisan'ny akaiky antsika indrindra ka ny fanadiadiana tsotsotra hoentina eto dia ny zavatra miseho ao a Frantsa dia ampitaitsika amin'izay ny eto Madagasikara ahitantsika hoe fahahoana marina moa zany ity isika eto Madagasikara ity tenen'ny faniry teo fa hoe tonga ny Johnson dia eo ihany koa zany ny efa miandry ny olona amin'ny hoe tsindrona faharoa amin'ilay AstraZeneca iny ho an'izay efa nanao ny tsindrona voalohany zay zao dia efa miandry an'le tsindrona faharoa raha ny tenanay manokana satria efa nitsindrona tamin'ilay voalohany zany dia miandry an'izay eo zany dia teny fotsiny fanjakana eto amintsika hoe atonga ny vaksiny sinsisa misoratanarana zay anao fa ilay hoe tena etsika goavana mihitsy tena hoe le etsika goavana fandresen-dahatra ny olona anao vaksiny dia mbola mangatsitsika mihitsy amin'izao fotoan'izao nefa ny any amin'ny firenena ivelany any matony sasany efa tonga hatrany amin'ny hoe 500 no na vita ny vaksiny zany dia nisy ezaka atao ary ny mpitondra fanjakana tamin'ireny firenena ireny dia nandray andraikitra arak'izay tratra mihitsy amin'ny fanetanana ny olona fandresen-dahatra ny olona anao vaksiny marina fa tsy antery ny fanaovana vaksiny marina fa hitantsika tsara zao reny amin'ny ankizy madinika hoe atao vaksiny ny zanakao maninona ary reny no anaovana hetsika lehibe ny polio zany zao mbola mitohy ihany ny fanaovam-vaksiny ho an'ny polio na dia efa ataonany maro ary no nisy ny hetsika vaksiny ny lefakozatra ity coronavirus izay mahafaty kanefa dia mbola tsy tena hitantaratra hoe fandresen-dahatra ny olona anao vaksiny zay fa dia tenenina fotsiny hoe tonga ny Johnson ho avy ny tsindrona faharoa amin'ny AstraZeneca misoratanarana ry any amin'ny internet reto ny toerana anaovana ny ahafahana manao ny vaksiny dia eo fotsiny fa ilay fanetanana ny olona anao vaksiny dia tsy dia tena hitantaratra loatra
amin'ny zao fotoana izao aloha fa misy ny hoe petadrindrina mipetaka etsery amin'ny hoe barrière sanitaire amin'ny fanaovana kasibosy sy ny fanajana 2 metatra sasant tanana iza moa tsy mahafantatra an'izany hoe manasa tanana zany efa hain'ny olona zany fa le resaka vaksiny kosa dia tsy tena araka ny tokony ho izy ny fanetanana ny olona zay aloha no hita mpitazana zay no hitanay mpanao gazety ka dia hoentina amintsika mianakavy zany satria mafy anay olona ny hoe nanana ny nodimandry zany ary ny tratran'ny coronavirus raha eo amin'ny fitsaboana dia enjakenjana mihitsy ho an'izay efa tratrany ka nanaraka ny fitsaboana mihinana ny fanafody mitsindrona ny fotoana lany ny herinao tena milatsaka dia milatsaka mihitsy ka dia raha atao hoe firenena tratran'ny coronavirus ny akamaroan'ny olona ao amin'ilay firenena inona moa ny toe-karena andeha amin'izany olona marary ve no andeha hiasa tany olona marary ve nde anao ny fampandrosoana ny firenena aza manantena vokatra ary anisan'izay ihany koa etsy ndaniny koa moa zany ny tsy faiza mitatana amin'ny lafiny maro no amafisan'ny filohan'ny RMDM Andriamatoa Mahakaravanonana io teny amin'ny magrobiorika hoe le tsy faiza mitatana mihitsy no mahatonga anisany mahatonga ny fahavoazana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy misy vision izy teo fa dia lasa ohatran'ny kitaitaitra zany daholo ny fanapahan-kevitra ao anatin'ny 3 andro dia ho voafeh io resaka vidim-piainana io aiza no fana hoe tena ino an'izany sa hoe tsy mino maty raha tsy avy mandevina hoy ny fiteny fa dia ho hitantsika eo fa le 3 andro aloha tapitra an'io dia ho hitantsika eo raha pitso ny vidim-piainana aloha zany hoe voafeh sa tsy ho voafeh ilay izy iny moa tsetsatsetsatra ihany fa resaka coronavirus sika anao fampitana ho isika teo raha hoe ny ao a Frantsa sy ny eto Madagasikara dia anjarantsika avy eo no mandray izay azo raisina hoe fa ahoana tokoa raha ho an'ny antsika eto Madagasikara raha ny ao a Frantsa aloha zany misy ny statistika mivoaka foana isan'andro io ho an'ny ao a Frantsa raha ho an'ny hoe nouveau cas zany tao anatin'ny io zany misy taremarika io moyenne ho an'ny tao Frantsa tao anatin'ny 7 andro dia eo amin'ny 22 733 zay ny ao a Frantsa ao zany hoe 3,7 sy 2,4 ny nouveau cas zany hoe olona vaovao zany nitondra ny tsimikaretina tao anatin'ny 7 andro fa tamin'ny 7 teo aogositra vakomaly dia eo amin'ny 5,7 sy 5,000 zany ny nouveau cas ho an'ny tao a Frantsa tao dia hitantsika fa nisy dia tena hoe niakatra ambony be mihitsy raha ny tao a Frantsa teo anelanelany 7 mars sy 7 Mey sy teo anelanelany 8 Oktobra sy ny 13 Desambra zany satria mangatsika moa zany andrareo rehefa faraparan-taona eo dia niakatra afo be ilay izy fa akoatran'io dia misy ihany koa ny taremarika mbola tao Frantsa ihany ny mitondra ny tsimikaretina zany dia ity zao resaka vaksiny io fa raha tonga dia ho resantsika io vaksiny io ny do zany nampiasain'ny frantsay dia any amin'ny 7,70 tapitrisa mahery ary ny olona tao a Frantsa tao zany hatramin'izao izay vita vaksiny dia complètement vacciné ozy 3,30 faingo 6 tapitrisa zany hoe eo amin'ny 4,30 tapitrisa eo zany ny vita vaksiny tanteraka raha ny vita vaksiny atao amin'ny 100 ny frantsay dia ny 50 mihoatra kely ny frantsay no vita vaksiny amin'izao fotoana zao pourcentage io zany population complètement vaccinée zay filazany zany hoe ny atsasa manila ny frantsay zany no efa vita vaksiny tompoko amin'izao fotoana izao ary ny antsika mba firy ny antsika no vita vaksiny zay elabe zay firy tsy tonga amin'ny ray 100 akory ny vita vaksiny eto Madagasikara ary akoatran'ny zay ihany koa dia misy ilay antsoina hoe pasy
io zany le hoe passeport vaccinal rehefa mahazo an'io zany ianao dia afaka mivezivezy no amafisan'ny président Ravalomanana koa io dia isika ao anatin'izay rehetrarehetra zay ahoana no fipetrany fantaniana mipetraka zany afahantsika mahita hoe aiza ho aiza zany isika eto Madagasikara tamin'ilay AstraZeneca tamin'ny tsindrona voalohany faniry dia averiny eto fa mbola nisy ambony ary ireo ambon'ireo rehefa lany daty dia tsy maintsy mipitehana no pitehana ilay satria lany daty zany hoe tsy feno akory ny isan'ny olona hoe tokony ianao an'ilay vaksiny zany fa eo le vaksiny dia mbola nisy olona zany tsy nanao an'le vaksiny inona no mahatonga an'izay tsy ampitompoko ny fandraisen-dahatra sy ny fanentanana fa iandrinina ary sika iandrinina sika ho tapitra hoe tena hoe hitondra faisana amin'ity corona ity ve isika sa ahoana roviana vao andray andraikitra ary io ihany koa no tena anisan'ny fahavoazana ho antsika eto Madagasikara namana faniry satria eo amin'ilay fandraisana andraikitra mihitsy matetika zany ohatrany miaotraohatra indraindray tsy mandray fepetra mihitsy tsika raha tsy hoe tonga amina inona nga nefa le corona amin'izao fotoan'izao hoe efa tonga hatramin'ny amin'ny delta io zavatra io efa tena mampiorikodika ny any an-dafy any efa matahotra fa diranovana mihitsy amin'izao fotoan'izao fa ny eto amintsika nga ohatrany taitra amin'izany ohatrany tsy dia taitra isika kanefa mbola tsisy delta raha tany aloha tany ataoko hoe tany amin'ny telo volana lasa efa volana lasa efa enjana ny zavatra nyenantsika teto Madagasikara momba an'izay raha izay zany ka hitantsika amin'izay zany fa mila jerena akaiky ary zay moa zany amin'ny tony fandarany tony sy amin'ny mampanao gazety sy amin'ny hoe mpiasan'ny ainao manjera dia adidy lehibe sy andraikitra ny mampahafantatra ny zava-misy le any Frantsa teo tsy hoe sondrainareo iteny hoe sitiny MBS io na tany amin'ny faniry sy rina arabe manjara mamoroporona eo tsy zahatra foroporonina eto fa misy fanen'ny olony reny ny taremarika aloha dia mafisina eto fa taremarika izay tena hoe efa voadinika tsara mihitsy ny zay vao afaka avoaka ho an'ny olon-drehetra na ho an'ny publika izany ka ny any an-dafy raha isika ny ao Frantsa raha mamoaka taremarika izy dia resy lahatra ny rehetrarehetra amin'izay taremarika mivoaka eo ny isan'ny vita vaksiny ny resaka isan-jato ny isan'ny maty ny isan'ny nouveau-cas ny isan'ny olona mitondra ny tsy mikaretina Covid-19 rehefa mivoaka ny taremarika raha raisika ny any Frantsa ho isika dia resy lahatra tsy misy manao kesikily fa dia hoe io zany ny taremarika eto Madagasikara raha mivoaka dia tsy taitra ny olona satria ahoana ny tonga n'io taremarika io fa ahoana ny fomba nazahoana n'ireny taremarika reny ahoana ny fomba fanaovana testa vao niditra teto Madagasikara mihitsy io tsy mikaretina corona io dia fa nitenenina foana hoe tonga dia atao faran'izay aingana sy tena faran'izay aparitao ny fanaovana testa na ny fitsirihana zany ohatran'ireny tamin'ny sida reny dia nefa moa le izy ohatran'ny tsy hita izay tena fandehany fa dia ohatran'ny niodikodina teo ny fotoana nefa mandeha any ary izay ny tena mahatonga antsika eto Madagasikara petahan'ny olontsika ny anaram-bositra hoe pays de moramora dia io izy io pays de moramora tsika ary tsy afaka mihitsy hoe isy andahany zany hoe pays de moramora zany ny eto Madagasikara satria mbola tsy ampiray isan-jato akory no vita vaksiny fa zavatra hafa no mamay antsika mianakavy nefa le corona dia tenenina foana hoe mahafaty io isika efa firenena efa any migisitra amin'izao fotoana izao amin'ny lafiny rehetra mihitsy dia nefa mbola misy an'ity corona ity dia mbola vao maika zany me mafy ny zavatra iainan'ny malagasy mila fandraisana andraikitra zany ary tena faran'izay aingana tokoa fa raha tsy zany tsika dia tonga amin'le fiteny tanora amin'izao ry faniry hoe taraiky ary efa taraiky moa zany sika amin'izao iainantsika izao ka dia anjarantsika menakavy no misaintsaina tsara io zany tonga Johnson
i Johnson na ho avy ny tsindrona faharoa dia izay eto aloha dia manentana ho an'izay efa navita an'ilay tsindrona voalohany aza miraikiraiky aza mora rebirebena amin'ny zavatra tsy dia anany fa mahafaty io corona io aokitsika aloha tena hoe ho resy lahatra tsara amin'izay fa raha navita ny tsindrona voalohany ianao dia miazakazanga any aza miandry any sao dia indray hoe efa 2 andro sisa dia ho tapitra lizy dia zay vao hiazakazaka ilahatra eo fa teny izao raha vao tonga zany le tsindrona faharoa dia aza mitamatama ho sy président Ravalomanana zay aza mitamatama fa tonga dia ndana dia io koa zany Johnson ho an'izay mbola tsy nanao mihitsy tsindrona indray-pandeha dia samy miala ho an'ny Johnson dia aza mitamatama koa fa tonga dia mandehana manao an'ilay izy raha ohatra raha tsisy ny fanetana ny jeroa dia mandehana farany fanamariana kely hitanay mpanao gazety namana faniry manao kasibosy ny olona amin'ny ankapobeny manao kasibosy hitanao eny rehetrarehetra eny sasany tena misarona tsara ny vavany misarona tsara ny oriny ny sasany ny vavany ihany dia zay aloha zany zao dia efa misy tsy mety ny communication ninninona tenenina satria ny orina sy mivava zany tokony saromana amin'ilay izy matoa misy tsy misarona ny orina ny sasany dia efa tsy mety zany ny communication iza ny tokony hanao an'izany dia anjarantsika aloha zany no mieritreritra an'izay fa zao fanontaniana anankiroa no mipetraka hitanay mpanao gazety maninona ny olona eto Madagasikara no manao kasibosy tena resy lahatra ve izy amin'ny fiarovana ny tenany amin'ilay Covid-19 sa no ny tahotra amafadalina dia hoe afaparaka ny mpiarahamonina dia hoe iny ihany na fanamafadalina ery zay ve ny antony mahatonga anazy anao kasibosy rehefa nataonay ny fanadiadiana dia no ny tahotra nadio-dalina no mahatonga ny ankamaroan'ny olona anao n'ilay kasibosy ny tena izy anefa dia izao ny tena izy dia hoe manao kasibosy ny olona anankiray satria resy lahatra izy fa miaro ny tenany ilay kasibosy zay le izy zay ny tokony ho izy zay manao kasibosy ny olona iray satria izy resy lahatra amin'ny fiarovana ny tenany satria rehefa manao kasibosy izy dia voaro amin'ilay tsy mikaretina satria mety miditra any amin'ny vavany izy na mety miditra any amin'ny lavakoriny ilay tsy mikaretina Covid zay zany ny tokony ho izy fa raha nytaninao zany reny olona eny rehetrarehetra fa maninona ianao manao kasibosy tsy fantany akory ny tena antom-pisin'ilay arivava sy arorina ao anatin'izay rehetrarehetra zany hoe lay any mihitsy dia efa vo ilay resaka communication ary io communication io raha ny anarana tany am-pianarana namana faniry amaranako ny anjarako ny communication tompoko rehefa voafehanao dia mamelona rehefa tsy voafehanao dia mamono averiko indray-pandeha io communication io zany hoe serasero io zany rehefa voafehanao le izy zany hoe amin'ny fotoana tokony ilana azy no anaovanao azy na ny fomba fiteninao ihany koa ny atao hoe technique d'approche ny fomba fifandraisanao aman'olona dia mamelona tsara izy ary mitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainana andavanandro mihitsy io na ao anaty fiarahamonina na fiaina-tokantrano na amin'ny resaka sosialy ny toe-karena ny fifandraisan'ny iraisam-pirenena rehefa tsy mahay communication anao tompoka amin'ny fifandraisan'ny iraisam-pirenena dia memezan'ny olona fotsiny zay ny tena fandehany rehefa tsy voafehanao zany le izy dia mamono tsisy vokatra ary lasa vao maika midina ambany dia ambany ny fiainan'le olona na ny fiainam-piarahamonina fa rehefa voafehanao kosa izy dia mitondra vokatra ny entsika teo ny tany Frantsa firenena matanjaka izy fa tena nezahany mafy mihitsy satria ao anatin'ny fotoana tena anaovana n'ilay communication mafy dia mafy ry zareo nanao an'le izy dia trantrany ny 10% frantsay vita vaksiny complètement vacciné tratran'io fa ny antsika zany matoa ny olona tsy taitra amin'le izy dia misy resaka communication tsy mandeha ao ninninona tenentsika eto le style anaovana an'le communication zany na tsy mety na tsy ampy io nery namana faniry tsy resaka olona satria na hosolonao injato ao raha ny olona amin'ity sehatra ty na zay tompona andraikitra rehetrarehetrany eo ihany zay fa lay fomba amin'ny ankapobeny mihitsy eo amin'ilay fandresen-dahatra no
tsy araka ny tokony izy tandremy tsara amin'ny malagasy fa mila fahaizana mandresy lahatra amin'ny malagasy indrindra amin'ny toejavatra takan'izao gaga ary faniry farany de farany ty fa misy olona izay atao hoe intellectuel eto Antananarivo eto nahita fianarana manana amin'ny maizy azy fa tsy resy lahatra mihitsy amin'izany hoe lanjan'ny vaksiny zany fa mifampiresaka izay dia zao ny tenena za indray aloha tsy resy lahatra amin'izy satria zao rehefa nydiniana l izy dia matoa izy tsy resy lahatra dia le resaka fandresen-dahatra zay tokony ataon'izay manao azy no tsy araka ny tokony izy na tsy ampy dia lasa tsy maharesy lahatra ny olona le izy ka itsika moa namana faniry araka ny tenena teo hoe tsika mitondra ny anjara biriky izy tsika fa ao anatin'izay hoe fanetana an'izay tonga ny Johnson ho avy ny deuxième dose amin'ny AstraZeneca dia mandana miazakazaka manao an'ilay vaksiny raha ohatra moa ianao mana toe-pahasalamana manokana amin'ny toe-tena dia mandana manatona dokotera tsy atao mahamenatra mihitsy zany fa fahasalamana tsy azo atao kitoto zany indrindra ny resaka vaksiny izay no hoe namana faniry fa hotoizanao indray ny famakafakana ary dia andray vahiny isika rehefa avy eo ny député ny Aparafarabola Rabekitsana. Raha raisina le fanazavana tao rena Rabe Mananjara ho an'ny zavamisy any Frantsa zay nakatsika ohatra dia amanalina ny hanaovana fitiliana ho an'ny Frantsay ary zay fitiliana amanal zay no azona n'ilay hoe novoka na tranga vaovao zay manodidina 5,000 tanoany raha ny daty no menindrina Rabe Mananjara tamin'ny 7 volana Aogositra lasa teo. Ny atsika teto Madagasikara moa tamin'ny faran'ny herinandro rehefa niresaka ny tompon'andraiky mpanjakana ambony dia milaza hoe voafehitsika izany vague faharoa ny Covid-19 izany satria 5 ny novoka na tranga vaovao. Dia rehefa maheno novoka ohatrin'ireny zany na tranga vaovao dia mikarokaroka ihany tsika hoe fa fitiliana firy no nahazona izany tranga vaovao zany. Dia fantatra zany fa tanoany amin'ny fitiliana mahery ny 200 no natao anteto Madagasikara nahazona zany tranga vaovao 5 izany. Dia iny no ilazana rehefa aveo miampy an'ireo atotanisa kely samihafa zay mbola mampametra mpanontaniana tsara ny hoe ny fahamarinany ny antotanisa indraindray raha mihoatra amin'ilay fahavoazan'ilay Covid-19 eny anivon'ny fiarahamonina eny. Zany hoe ambany dia ambany zany ny fitiliana zay ho tanterahantsika eto Madagasikara ahazona ny isan'ny tranga vaovao raha mihoatra ny zavamisy any amin'ny firenena tahaka ny Frantsay hoe ambony dia ambony satria ny fahamaron'ny vahoaka atao fitiliana no ahitana taratra ny amin'ny hoe mbola mahazo vaka mahazo laka ve ity Covid-19 ity sa tsy mahazo laka. Raha vitsy ny fitiliana dia vitsy ny tranga hita. Maro be ny fitiliana dia zay ihany koa dia ahitana taratra amin'ny hoe maro ireo tranga vaovao ka mbola mila hiezaka zany izany fitiliana zay tokony atao ho an'ny eto Madagasikara izany. Faharoa tsika resahana amin'ity vaksiny ity. Ny vaksiny tokoa dia mipetraka ao anatin'le hoe volonté an tsirairay io na hoe amin'aim-pony tsirairay io safidiny io. Ara-dalàna zany lojika zany tsy ady varotra an'izany isika fa ny zavatra mba tiantsika eo resahana fotsiny eo anatin'izay dia hoe 250,000 doses ane ny Covishield AstraZeneca no nafarana teto Madagasikara lay nanaovana tsindrona zay naparitaka tamina sehatra vitsivitsy ho an'ny teto Madagasikara fa tsy tody hatramin'ny farany tsy lany hatramin'ny farany izany 250,000 doses izany fa mbola nisy ambiny maro izany. Dia verina amin'ny tenindrina Rabe Mananjara teo hoe tsy ampy le fanetanana ary famendrofendrona aza mibetsaka ho an'ny tompon'andraiky mpanjakana ny amin'le hoe mampatahotra ny vaksiny betsaka no nitondra takaitra tamin'ny fanaovana izany vaksiny zany tsy resy lahatra amin'izany ny mpitondra fanjakana ambony eto amintsika ary izy moa rehefa tsy resy lahatra dia tsy tonga an-tsena akory zany vaksiny izany safidiny koa iny everitsika fa anjarany zany fa raha raisitsika amin'le antotanisa dia hoe raha 25 millions na 5 tapitrisa ny isamponiny eto Madagasikara ny apafolony zay zany dia 10 metsy sorotapitrisa na 2,5 millions ary ny ray isan-jatony zany 5 tapitrisa zany dia 250,000
ray isanjato zany de raha jerevantsika zany am'le 250,000 dose zay nafarana teto Madagasikara topoklasy topovavy dia mbola latsaka zany no vita vaksiny tamin'iny AstraZeneca Covishield iny dikan'izay mbola latsaky ny ray isanjato no natao vaksiny ary zay no miandra le fatra faharoa ka le fatra faharoa de efa nanana lay karatra nanovana vaksiny tamin'ny fatra voalohany isika de iny fotsiny no entina amina toerana zay hanatanterahantsika ny vaksiny amin'ilay fatra faharoa Covishield AstraZeneca. Ny CVO mo zay tena hoe mahafatifaty tena sambatsambatra ny fitondram-panjakana mahafalifaly ny fitondram-panjakana tena nanaovana zay hoe serasera be zay ho an'ny fitondram-panjakana de mba tiatsika ihany mba mangataka amin'ny fitondram-panjakana mba avoay ary re tompoko ny pourcentage ny olona misotro CVO na nihinana le CVO plus tamin'ny alalan'ny lay cellule zany mba avoay ary hoe firy isanjato ny vahoaka malagasy 520 tapitrisa no mba nihinana zany CVO zany satria ny filopenena moa zany de miteny hoe CVO ny anazy no mety aminy ka raha CVO zay ny anazy no mety aminy dia mba antanitsika ihany firy isanjato zany no nihinana izany na nisotro izany CVO izany ilaitsika mahafantatra an'izany satria raha ohatra ka mbola tsy misy 50 isanjato ny vahoaka malagasy akory raha ohatra ka tsy mbola misy akory ny mety hoe 520 isanjato ny vahoaka malagasy tsy mino itsika ary raha tsy mbola misy 10 isanjato ny vahoaka malagasy akory satria tam'izao zany tsika vao nafantatra hoe dia ny 10 isanjato ny vahoaka malagasy araky ny fanazavan'ny fitondram-panjakana na ny 2,5 millions ny isan'ny mponina dia nisitraka le tosika fameno de samy manontanytany tena teo ihany hoe zany tokoa mo possible ave normal ave zany fa tsika moa tsy polémique an'izany satria betsaka rina arabe mananjara reo nantany ny am'izay zavatra izay mikasika indrindra ny fandehan'ilay tosika fameno satria averintsika lizy nisy vatsitsinjo iny vatsitsinjo iny aloha tamin'ny voalohany de ny rereany le solombavam-bahoaka mpiaradia fitondrana mihitsy lay olombotendry samy hafa mihitsy hoe avy amin'ny filopenena avy amin'ny filopenena nefa anisan'ny fanampiana azo amin'ny alalan'ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy iny lanjalanjainy de nanitsy ny fanoerana nanitsy ny rehetra hoe tsy avany aminy iny tompoko fa anisany tafiditra tao anatin'ilay fanampiana sy le volanindraminy reny ka ahitsio le communication nareo fa aza hoentina ho amin'ny anaran'ilay filoha lay asa zay tokony ho atao hitsonjovana an'ilay vahoaka malagasy ao anatin'izay Covid-19 zay de mba nisy ny ezaka nanitsy ihany satria mivoaka tsikelikely teny hoe izao ny lela vola azotsika tamin'iny andiany voalohany Covid-19 iny teo zany vatsitsinjo teo ihany koa lay tosika fameno de nananganana an'le komity loharano tsy hitatsika moa zay zay nefa rano rirana be mananjara hatram'izao nakaiza lay komity loharano sy ny sisa zareo koa moa zany de expert mihitsy am'ty karazana famoronana anaranaran-javatra ty am'lay fitantanana an'le zava-misy eny amin'ny fiarahamonina kanefa lay communication an'iny zany hoe le lancement an'iny zavatra iny de mipopoka fa ny suivi sy ny réalisation an'iny zavatra iny dia ataotsika hoe tena maivana de maivana mihitsy ary tena mampisavorita zavatra petsaka zany resantsika zany ka zay ny mahatonga atsika iteny hoe raha resy lahatra am'le CVO ary le fitondram-panjakana ka tsy resy lahatra am'lay vaksiny satria izany no sary mandeha am'izao fotoana izao de hosika hoe satria izany koa no hoe nanaovana lay fifampirarahana na négociation na azona an'le 100 tapitrisa $, mbola iresaka trosa isika rehefa aveo fa ataontsika fampidiran-dresaka diany fotsiny zay hiverenantsika amin'ny adevitsika rehefa aveo hoe 100 tapitrisa $, de hosika hoe ay raha zany ary no izy ataovy ny fanentanana satria vola be no azitsika fa zao lay CVO mba mion statistique hoe firy tamin'ny vahoaka malagasy ny resy lahatra tamin'izany CVO izany Rina Arabe Mananjara resaka kasibosy ianao ny kasibosy Rina Arabe Mananjara tsarotsika tsara dia tao anatiny iny manko zany ny olana tamin'iny Covid-19 andiany voalohany iny de nanaovana oera loatra lay fanampiana sy lay hetsika rehetrarehetra tamin'iny Covid-19 iny ary nanaovana fanampiana maso ara-politika na récupération politique fa nanaovana ihany koa fomba hibanana ny fanoerana mba tsy sehatra
satria efa nanomboka ny poka ny doublan tany amin'ny volana janoary tany hoany nisy mifanovana-piamina teo anivon'ny gouvernement vitsivitsy dia nitranga le covid-19 dia sauvé par le gonkely ihany aloha ny fitondram-panjakana tamin'izay dia teo no nandamina ny fiainan'ny ara-politika tao anatin'ny fitantanana andrara fa raha miverina le kasibosy tsika tsaroantsika Rina Rabe Mananjara dia hoe nisy fanjairana kasibosy marobe ny rahana misehatra tsy miakina ary dia misy mihitsy société zone France vitsivitsy zany nandehanana dia hoe zao no ezahana hotratrarina isan'andro amin'ity kasibosy ity fa raha zava-misy aloha Rina Rabe Mananjara ty entsika mbola mipetraka amin'ny maha-républicaine république antsika mbola mipetraka ny mahavaoka ny vaoka malagasy mbola miaina isan'andro tsy haintsika hoe fampiry zay no fepetra ny raisina atao anatin'ilay hoe état d'urgence sanitaire ny raisina isaky ny 5 andro fa zao Rina Rabe Mananjara vitsy de vitsy amin'ny vahoaka zay ndray dia antanitsika firy amin'ny vahoaka malagasy ny statistika noho ny zarainareo kasibosy satria mbola mivoaka atao anatin'ilay fanampiana ho an'ny vahoaka malagasy zany fangambana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao Rina Rabe Mananjara no mbola mividy amin'izany arivava sy orina izany ary mampalahelo anatin'ilay izy dia zao ndraindray mila tsy ho voavidy lay arivava sy orina raha ny tena izy amin'iny mankony dia tokony arivava sy orina ao anatin'ny ora vitsivitsy no ampiasaina an'iny ary rehefa maloto iny ho an'izay mampiasa ny lamba dia tokony ho sasana madio ho an'ny mampiasa n'ilay AGT dia tokony hoe arina rehefa vita zay satria mitazona an'ilay bakteria na le microba miparitaka etseroa sy virus izany kasibosy zany raha tsy mitandrina fa zavatra mampalahelo dia firifiry ary tsika mahita an'izany ny mampiasa kasibosy zay maloto eny ambavany iny zany mbola anaovantsika fanetanana ihany koa tompoko rehefa tonga ao an-trano isika fantatra ny fahasairanantsika vaoaka malagasy zany no andrefesana ny fahantrana lalina sy fahadiranovantsika vaoaka malagasy dia hoe mba sasao ihany tompoko iny kasibosy iny voapetaka any amin'ny vavantsika satria mila zavatra madiotsika ny zavatra maloto anaovantsika dia mitahiry microbe tahiry virus tahiry bakteria ka mety anahirana indray ho an'ny fahasalamantsika zany eo amin'ny taovam-pisefona ary mety hiteraka zavatra hafa satria mbola tsy de tena ara-pahasalamana lay kasibosy anaovantsika misy karazany maro manko lay kasibosy na arivava sy orina misy an'le mangamanga misy an'le fotsifotsy misy an'le FFP2 sy ny sisa anaovan'ny enenivon'lay pitsabo zany na CSB2 sy ny hôpitaly samihafa zany moa tsy hiditra lalina amin'izany tsika fa le mahazatra antsika le mangamanga na le maintimainty salamreny reny moa zany mbola misy mezaka manasa Rina Rabe Mananjara tena mampalahelo le vahoaka malagasy asana mba fantatry le fitondram-panjakana zany zavatra zany hoe na iny kasibosy anaovan'le vahoaka iny anie dia efa mampijaly azy satria mitovy lanja amin'ny sarandalana ny vidina kasibosy iray samy 500 ariary ka raha andeha izy Rina Rabe Mananjara ivoaka ny trano amina lalana 3 kilometatra ifanena izy raha any ambanivohitra dia mifanena amina zandary mety hanasazy azy tsy misy kasibosy nefa ny kasibosy dia ao anatin'ny état d'urgence sanitaire ao anatin'ilay fepetra ara-pahasalamana inona ary ny safidiny andeha taxi be izy ve dia tsy hanana kasibosy anao kasibosy izy ividy kasibosy dia andeha tongotra marary amin'ny vahoaka zany zavatra any asa na fantatry reto mpitondra mioeraoera sy manao dedaka reto ndraindray amin'ny fitantanana andraram-pirenena fa zany no haina ny vahoaka malagasy ka zay nytytsika tenena hoe la communication efficace le communication mpanjakana mba amboary araka ny tokony izy indrindra le communication interpersonnelle eo amin'ny samy olombelona fa ilainy zany fa okangamizay ampidiro any anaty tiroara any ambany vanona le oeraoera fa mitoera tsara eo amin'le contexte eo amin'ilay situation misy ny vahoaka malagasy Rina Rabe Mananjara ka zay indrindra andray vahiny sika izao afaka minitra vitsy nisy olombavamboaka ny Madagasikara voavity tany Parafaravola Andriamatoa Rabekitsana amafiso kely ny tena namana faniritse hoe fandraisana fepetra amin'ny fotoana tena mampety azy fandraisana fepetra amin'ny tena ilana azy fandraisana fepetra tsy miaohatraohatra zany no tadiavin'ny malagasy amin'izao fotoana zao zany no tadiavin'ny firenena fa raha vao resaka miaohatraohatra raha vao resaka amin'ny fampantany raha vao resaka hoe mbola lany andro amin'ny zavatra hafa dia izao no vokany lasa tsy voafe ny fandriampahalemana lasa tsy voafe ny vidim-piainana tsy voafe ny
coronavirus tsy voafe ny resaka hoe fiatrehan'ny ray aman-dreny ny fidiran'ny mpianatra satria dia fotoana vitsy ihany koa sisa dia hiditra izay mpianatra izay ny fividianana ny fitaovana isan-karazany ao anatiny daholo izay rehetrarehetra izany hoe lasa tsy voafe intsony ilay fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny ny toe-karena moa zany zao dia ny entana vidiana avy any ivelany iray ny betsaka noho ny entana izay ahondrana mampidi-bola dia lasa reraka ilay ariary dia lasa tesitra ho atsika namana député Rabekitsana raha tenen'ny olona hoe volabaoritra ny ariary amin'izao fotoana zao lasa tesitra tsika lasa malahelo tsika fa ahoana kosa ka zay ary ny zava-misy ka ny ataon'ny sika ihany zany no mahatonga ny sika ho antra tahaka an'izao zay zany natao hoe conclusion amin'ny ankapobeny ny zava-misy eto Madagasikara ihany no mampahantra antsika tsy misy firenena manafika eto marina hoe eo amin'ny loza voajanahary mba misy ihany ny vanim-potoanan'ny cyclone fa reny efa afaka ho atrehany reny raha tamin'ny fotoanan'ny tondran'ny président Ravalomanana zao ny amin'ny resaka hoe cyclone zany nasiana an'le trano le modely mihitsy any amorontsiraka le tsy zakan'ny rivotra dia asa moa ny efa rany tateo aoriana fa hoe izay nataon'ny mpitondra teo aloha dia tsy izy daholo lasa zany no natao teto trano se fokotany sy ohatran'izany zany ny zavatra anisy ka zay moa antitra terina foana ny toejavatra tahaka an'izany satria anjara ny fandarana tahaka an'itony sy anjara ny mpanao gazety izay ao anatin'ny andraikiny amin'ny fiarahamonina ihany koa no mitondra ny zava-misy tsy hoe fahaletsikera fotsiny koa fa tsy maintsy tenenina ny zava-misy ahafahana manampy ny tsirairay ahafahana ihany koa mandray fepetra ao anatin'izay rehetrarehetra izay zany efa eto ny solombavambahoaka ny voafity tamin'ny alalany tika Madagasikara atao amin'ny distrika ny Amparafaravola Rabekitsana faly miarabanao aloha ny miara-manonja ary miaraba manokana ny ao Amparafaravola manahoantsika ao faly miarabanao namanarina eto amin'ny plateau ny MBS ary miaraba ny namana rehetra izay miaino ny fandarana MBS sy amin'ny radio Ravavy manerana amin'ny manerana Madagasikara sy ianareo any ampitan-dranomasina any ka dia miaraba indrindrandrindra ateriko manokana ny fiarabana n'ireo vahoaka izay miaino sy mijery ny fandarana miara-manonja satria any amin'ny faritra loatra mangory indrindrandrindra amin'ny distrikina Amparafaravola izay arabaina manokana kokoa daholo anareo any ty radio miara-manonja ty moa fandarana miara-manonja ty Monsieur Rina tena any aminay any be pieno be ary saika io daholo ny enon'olona satria io ny amatarana ny vaovao tena marina ary milaza ny vaovao tena marina to Madagasikara satria be loatra le fitapitaka sy tsy filazana ny tena marina amin'ny radio pirenena sy ny radio zay manakaiky ny fitondrana ka zay natonga an'le olona tena miaino tanteraka anty fandarana miara-manonja ty sanandro ary matetika ary tena manomboka any amin'ny 3 sasany maraina iny le olona ny miaino sady maka sofla andinina ny tontolony andro ny rapitsony iny ndraika dia miarabantsika daholo tompoko mety zany eny ary ka hiditra amin'ny votoatantsika député Rabekitsana ianao tazako tao be oririka ataonao maly rehefa avy nanao miara-manonja dia ny azakazaka anakany nahoana ny fahitanao ny ambiance aloha dia akoatran'izay ihany koa rotaona ny RMDM maro zany no ny laza nantao amin'ny Macron be oririka nantazana tetỳ ivelany ny amin'ny hoe petrapetraka daholo ny fanakianana sy ny faneho-kevitra nataon'ny RMDM tao anatin'ny rotaona zay no nitenen'ny olona zany hoe tsisy hoe zavatra foroporonona fa tena ny zavatra nitenen'ny RMDM dia mitombona tsara mihitsy profond zany zao ny situation miatra eto amin'ny firenena mikasika ny omaly moa zany rehefa avy nanao fandarana miara-manonja tenanay sy ny namana tahiry dia niara-nidina tany amin'ny Magoro tany nijery ny zava-misy ary andraikitra ihany koa
ny tsy maintsy fandraisana anjara amin'izany fahakalazana ny faharoataona ny RMDM zany na ny toko eo amin'ny fanoerana. Ny zava-nisy dia nazary tsy nampoziko mihitsy ny zava-nisy maly fa ao anatin'ny fotoam-piasana le olona, ao anatin'ny adi-piainana mafy le olona, nefa de mbola tonga betsaka ary tena nany eo ny heviny a nandray fitenenina taria na izareo nijery fa tena nafinaritra ary teo am'le grand complet mihitsy moa zany a ny komity ny ao amin'ny RMDM ny analyse omaly namana rina dia fantatra fa misy zavatra tsy mandeha eto ary rano kabary nataon'ny président Marc Ravalomanana izay sorana azy manokana ny men'Andriamanitra tolotsaina teo amin'izany kabary naseony zany fa tena miaina ao anatin'le fahasahiranana le vahoaka malagasy ary ny kabary maly de sahia miteny sahia manambara ny zavatra rehetrarehetra ary sahia miatrika ny zavatra tsy mety ka eto amin'ity firenena ity tokoa dia betsaka ny zavatra tsy mety ary tena matedera mihitsy ny fanion'ny zavatra nataony fa tsy tokony hiditra ao anatin'ny membre ny gouvernement zay ivoaka eo ny antony efa fantatra izy ty fa tsy mandeha ka miara miosina eo raha sanatry hoe misy tokony tena tsy fandehana fantatra mihitsy moa zany izy tsy mandeha fa miankina filoham-pirenena sy ny premier ministre no anoloana ny membre ny gouvernement io nefa tokony tsarona tokony tsarona filoham-pirenena fa hoisy ny évaluation ataon'ny filoham-pirenena sy ny premier ministre rehefa tonga ny fotoana anoloana ny anaovana ny remandement gouvernement fa tokony ho tsapany fa ny vahoaka malagasy koa nge namana rina manao évaluation ny asan'ny filoham-pirenena ary ho tsarainy tantara eo ny any velany koa manao évaluation matao mivoaka reny taremarika maro par coïncidence mihitsy fa nisy ny fankalazana sady fitsingerenany taona ny tamin'ny nisy ny ramandrika tamin'ny 10 août 91 le tany Iavoloha reny tsy haiko hoe par coïncidence ve ny fankalazana amin'ny faharoa ny RMDM koa fa dia omaly iny ihany koa i président Andry Rajoelina nanambara fa misy asa tsy mety ataon'ireo membre ny gouvernement reo any amin'ny dolo zany zao ny masony vahoaka malagasy sy masony zao tontolo zao fandraisana andraikitra amin'ny tsy fetezany fandehanan-draram-pirenena amin'izao fotoana zao tady dio namana rina fa ny fahitana io olona io manko voajerena fotsiny de tena hita mihitsy ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka omaly vao mijery ny olona atao magro fotsiny tenako manao analizy vao mijery ny ray mpimaso tena matory etolona reto tonga maro be eto matory etolona reto mitaraina any amin'ny misincline any amin'ny mpanotra de fantatra misy zavatra tsy mandeha ao zay ary nafoy fotoana mihitsy izy fotoana tokony tadiavany vola nakanesany tao magro mihitsy namana riny ka manoloana zay zavatra zay tena tokony tsapany mpitondra amin'izao fotoana zao fa mikoinsa tanteraka ny raram-pirenena ary ny évaluation wisy ary de misantandra any amin'ny négatif foana ny zava-misy zay ny mahatonga hoe miteny matetika hoe mahaiza ianareo mpitondra makalesony satria na tonga an'ireny événement 73 député reny
de ohatrohatro zao ny zava-nisy any ka nany solombavam-bahoaka tao anatin'ny atoko zay miaraka amin'ny fitondrana azy tam'izany fotoana zany de lasa ny vadika nakaria amin'ny mpanohitra am'izao fotoana zao efa misy kisarisary mandeha ao aminay ao anivon'ny anteny mera-pirenena satria fantatra ny solombavam-olombo fidinge izahay solombavam-bahoaka mahafantatra ary mitondra ny tatitra sy mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra miseho any amin'ny district anay tsirairay avy na manerana Madagasikara fa tena coince tanteraka ary mijaly le vahoaka malagasy mba tsy hijery fotsiny resaka charbon resatsika iny moa tenen'ny président Marc Ravalomanana omaly resaka charbon resatsika zany charbon zany any aminay any am'izao fotoana zao efa 3 alina 10,000 sy 3 alina any amin'ny fotony 10,000 sy 4 alina nefa 2 alina izy taloha 7,000 7,000 menaka zany any aminay any menaka fa atao misakafo efa 7,000 2 alina 8,000 nefa de 10,000 3,000 roarivo taloha ka zay zavatra zay namanarina efa ipoka le sarimbolany satria na ny sakafo ataon'olona am'le volany efa tsy misy de zay mahatonga ny hoe fipoan'le sarimbolany ka manoloana zay zavatra zay rotaona stapany moa zany zao ny vita ny fitondram-panjakana ity zany hoe plus ny tamin'ny tetezamita de fitotoana stapany efa mandara istapany zany zao ny vita ny ty fitondrana zay taren'ny président Andry Nirina Rajoelina ty le vahoaka arakaraky ny firosony le fotoana iasany de vomaya miroso am'le tsy afa-miaina sahirana ara-pivelomana sahirana ara-toekarena amin'ny akapobeny tapitra iny ny année scolaire miakatra mivokatra teo hiditra am'le année scolaire vaovaotsika afaka tapabolana monja satria mois de septembre miditra mpianatra zay mihitsy ahoana zany ahoana inona ny atsehandreo ray aman-drenindreo entomanana amin'ny fividianana fitaovam-pianatra ny mpampianatra izay mampianatra tsy mandray karama ohatra resaka vacation mpampianatra zao nge vacation mpampianatra tsy misy mitaraina le mpampianatra enda amin'ny resaka enda amin'ny tenindreo mpampianatra reo tsy misy frama tsy mpampianatra frama tsy mandray karama efa ny tompianarana ho avy de ahoana zany ny etrehana zany ray zay faharoa ny tompambolena ho avy iny moa mbola horesantsika manokana rehefa fa ny zavatra hitako ary ny zavatra tsapako namanarina tsy niomana hitondra reo mpitondra reo tsy nisy fiomanana mihitsy hoe hitondra ny ty firenena ty misy olona ministra ray tokony niomana izy hoe izao ne ny zavatra miandra rehefa lasa ministra izao ne ny zavatra ho ataoko fa tsy niomana an'izay izy izay no mahatonga an'ity fitondrana tia mikoinsa ary tena mikoinsa tanteraka mihitsy zareo otrohatra miteny misy ny zavatra vita reny zavatra vita reny enge ohatra ny lalany eto Antananarivo tamin'ny andro ny programa ny validenay ny ratifienay solombavam-bahoaka tamin'ny andro ny président Rajonary Mampianina nanaovana an'ireny lalana reny fa continuité des services continuité de l'état ny mahatonga ny hoe zao vao vita le asa miteny zareo hoe misy zavatra vita zao misy nge zavatra vita tsy primordial am'le fiainan'le vahoaka namanarina nona aloha zao ny olona zay mamaika aloha zao de nona tsy mihinan-kanina vahoaka zao de marary zay
ary ny aza marary any fa raha vao marary de vola be ny ananiny eo ka izay zany mahatonga ana amin'ny teny hoe ity fitondrana ty a tsapako de fitondrana ty misehoseho fotsiny fa tsy fitondrana hoe tena hijery le fiainam-bahoaka izay no mahatonga an'le hoe ho tsarainy vahoaka izy a rehefa kelikely satria ny vahoaka nametraka azy teo de ho tsarainy vahoaka ary ny évaluation ataony amin'ireo ministre reo de tena ratsy mitandrina tsara izy de tena eo ihany koa ny zavatra ka fiany a dia sahirana vahoaka namana rina sahirana tena tsy manana ankoanina le vahoaka mividim-piainana miakatra ny fitadiavam-bola tsisy ny asa tao voamay tsisy de zay ny mahatonga hoe tena sahirana vahoaka kasika tonga de miditra am'le resaka fambolena namana rina taopambolena manaraka ahoana taopambolena manaraka 2021-2022 resaka vary resaka tontolon'ny fambolena mihitsy dia tapitra iny ny campagne 2020-2021 efa ho lany daholo ny atsompotra na ny vary na ny fambolena hafa indrindra ny resaka lavanilina mikoinsa ny vidina lavanilina ary ny resaka vary a de amin'ny fotoana izay hitadiavan'le tantsaha vola zao a entina mamboly a any am'le taopambolena manaraka ina moa ny ilaina rehefa hoe hiatrika taopambolena vaovao zany hoe inona ny vola tsy maintsy olanin'ny tantsaha mba ahafahana miatrika an'le taopambolena vaovao ny vola tsy maintsy olanin'ny tantsaha de ny kirakirany asa rehetra kirakirana asa rehetra zany ny vola ilain'le tantsaha ka am'izao fotoana zao a dia efa nompoka ny fikarakarana le asa eo ny fikarakarana le todrano a eo ny fikarakarana ny barazy a eo ny fikarakarana ny fambolena rehetrarehetra ny ambioko a sy ny zeziky raha natadidy a tamin'ny andro président Marc Ravalomanana ary zay ny tiavan'olona ny président Marc Ravalomanana indrindra any amin'ny faritra misy anay iny io tantsaha io a tena tsy adinina io satria 80% ny vahoaka malagasy nge ka tantsaha ny azy a raha manampy olona izy manampy ny tantsaha any amin'ny ambioka na semence aloha de izay a vao miantso andreo teknisianina reo izy a teknisianina fambolena de manao descente le teknisianina fambolena de mijery ny manahoana ny nature an'ity tany ity manahoana ny tany ery de iny arakarak'iny ny any miazany a tonga de omeny zezika chimique na zezika biolojika de nataony mora ny vidina fitaovana enti-mamboly na charrue na ny kubota na ny tracteur mora samby nahazo an'izany daholo ny ngamba presque zay manana omby moa zany de mampiasa de miaina ara-dalàna de rehefa tonga indray ny montezone na ny fotoana faharoa famafazana zezika de omeny indray mandeha de rehefa tonga ny fijinjana vary de eo am'izay izy a miantso andreo opérateur rehetra indrindra zareo ministère ny commerce hoe ahoana ny production rehetra miseho isa-paritra isaky ny faritra eo ny mampiasainy ao ministère ny commerce mba tsy isin'le fidina ny vidim-bary be sy ny fiakara ny vidim-bary be satria raha midina tanteraka ny vidim-bary mijaly ny tantsaha miakatra tanteraka ny vidim-bary mijaly ny mpihinana
ary zay ny mahafa ny président mark ainy mandanjalanja an'izay zavatra zay tsy zany fa ny am'izao fotoana zao a tsisy olona ny aina tam'izany reo olona manodidina ny filoham-pirenena reo na zareo anaty ministèran'ny agriculture renge tsy de tena hoe nano terrain mafantatra an'izay zavatra zay na misy ara fa tsy masa miteny any filoham-pirenena hoe ataovy an'izao ty ataovy aiza ve ao anatin'izao fotoan-tsarotra zao ao anaty loi de finance izay ny validena teo midina hatrany amin'ny 80 milliards ny teto-bolan'ny ministèran'ny fambolena sy ny fiompinariny jony inona nataonareo tam'izay zao hoe hita hoe nidina mananaitaitra sa hoe tsisy pieno sa hoe fa tsisy mieno e zay tsisy mieno ary na zareo ministera ary tena tsy hainy zareo koa mandresy lahatra an'io ny anjaran'izany ministra zany eny namana rina mitady ny famatsim-bola izay ny asa ministra mitady ny famatsim-bola izay iasany am'izao fotoana zao atao tam'ty mandako faharoa ty tsy mbola naheno mihitsy aho ministra marina fa eo le covid-19 tsy mbola naheno mihitsy aho ministra ka nandeha nitady famatsim-bola nakarina ka nitady partenariat ary zay ny tomba nezaka ho ataon'ny filoham-pirenena io angamba raha hainy koa ny tsara n'le ministra zay zavatra zay ny tokony ho jerena raha hitondra n'ity firenena ity fa tsy zany fa petatoko zay olona rehetrarehetra manana diplôme zay olona rehetra de hoe mandefa postuler an'le candidaturany de tsy manao ananina lizy zay zany namana rina ny hitako mavoan'ity fahantrano ty malagasy ty de unoa député Rabekitsana fofitao aparafaravoly ianao raha izany fitantaranao azy zany zao ny zava-misy iainany tatsa any de azo atoka ane zany fa iana mivokatra am'izany ny aneo manaraka eo de ahoana eritreretiny namana rina tsika zao efa misasaka ny volana o volana septambra zany 6 no anamboarana andreo barrage sy lakan-dranondreo iny efa tena indehibe any koa iny tena indehibe an'ny famokarana volana oktobra efa manomboka miasa n'olona manomboka ny campagne ka raha fijerinao azy vita ve zany fotoana kely zay sa amoana mety inona ny tokony atao ka zay mahatonga amin'ny teny hoe moeraoera fotsiny ty vitondrana ty tsy manatanteraka an'le asa tokony ho ataony izany nge tena fotana mafaty zany raha hitondra firenena fotana mafaty tokony efa miprévoir ny engin rehetrarehetra ny teknisianina rehetrarehetra efa tokony sur terrain daholo am'izao tsika miteny zao fa tsy zany zao misy any zany zao misy any mbola latabatra daholo tsy mbola misy appareil zany na engin zany any amin'ny faritra loatra ka andeha anamboatra an'ireny canaux d'irrigation reny na reny barrage reny efa tsy vita tanana reny tsy vita tanana tsy mbola misy mihitsy zany famborinana zany hoe président na tambajotra na président na fédération na président izay mikasika amin'ny fambolena nefa am'izao fotoana zao efa tokony tapitra ny volana juillet tokony efa nanomboka zay zavatra zay ray volana ve anao de avitanao an'izay anka tsy tara lasa tara le tompambolena miena mivokatra raha misy koa semence eritreretra tsara nefa ivoka bary io raha vary ny resahantsika na tsy vary fotsiny ary rehefa mamboly any am'le semence ny tena tokony atao tsara ka le semence no efa nohan'le zay tsy mbola misy zany hoe évaluation ndreo manao ndreo production na semence producteur de semence reo na semence ina zany na semence na vary zany na inona katsaka sotra tsy misy professionnalisme am'le resaka sehatra tsy misy fampiofanana izay na tonga an'le hoe
tsy miprépare am'izao fotoana zao efa tokony efa andeha daholo ny atelier rehetrarehetra atelier de formation atelier d'information satria ilain'ny tatsara ny formation reny mba tsy andeha tadidiko tam'za mbola président commission ny agriculture tamin'ny mandako taloha izao efa misy fampiantsona aminay any amin'ny ministère izao zao a tsy misy zany hoe inona ny zavatra tokony ho atao a misy échange nefa zany tamin'ny andro président Ela mba tsy hoe andeha routine fotsiny satria toetany miova sotro zany am'izao fotoana zao a efa tokony ho isy satria fa hiatrika session budgétaire zay amin'ny volana octobre efa tokony ho isy conférence budgétaire any amin'ireny commune sy région reny zany mandringa daholo zany zavatra tokony efa mandeha daholo ny budget par ministère au niveau en région efa tokony miantso andreo reo ao anatin'ny service déconcentré daholo reny ny directeur régional na ministre fa tsy misy zay namana atram'izao fa de tratra n'ity covid ty koa moa na de io le tsy tokony atao obstacle ny covid ka iny tsy afaka miala bala hoe ka nisy covid de tsy afaka nanao antisti de raha-pirenena namana rina tokony andeha foana na raha-pirenena tokony mandeha eto satria moa resaka fampianarana ihany teo vita iny ny examen CP6e vita ny BPC ao anatin'ny bac eto moa ny tenako amasolom-bavimoaka ny tenako dia miaraba sahady andreo ankizy afaka tamin'ny fanadinana CP6e sy BPC ary mbola mampirisika ho andreo ankizy tsy afaka ka dia ao anatin'ny fotoanany bac zao na bac technique na bac ny enseignement général de vita iny dia hiatrika ny tompianarana 2021-2022 ka ho anareo rehetra tokony hiatrika ny efa tokony hiomana sady anareo zay nanao bac ka ho afaka tokony hijery sady hoe hoaiza ty filera ho atrena ty izay zany zao tokony ao an-tsain'le ray aman-drenindreo ary ny tompianarana moa amin'ny septembre ty tonga de efa manomboka fa dia mampaheranareo ray aman-dreny satria mafimafy ihany droit amin'ny fianarana ny fourniture scolaire ny kojakoja isan-karazany hitako hoe ho sahirana nefa ny fanampiana tao fitondram-panjakana ty tsy fantatra hoe hoisy eny ary ka mitoy ihany ny resantsika iny moa tsy maintsy nresana satria fiainan'ny zanaka fiainan'ny tanora iny fiaina pirenena resantsika teo ny fidiram-pianatra ny resantsika teo ny fiatrehana ny taopambolena vaovao ho amin'iny faritra loatra iny zay tena sahirana tokoa ny tantsa ankehitriny ary efa hita taratra sady hoe tena hiena ny vokatra hiakatra zany na ny vary io na ny vokatra hafa fa de ho hitantsika eo ny toena fa tsy maintsy anontaniako ianao député Rabekijana hoe tsy fandriam-pahalema na miverimberina foana le tsy fandriam-pahalema na amin'ny endriny maro dia hatramin'izao zany io aloha mbola iainan'le olona ihany koa ao anatin'le crise de mbola miainana io vaovao farany ary vao may mafy resaka tsy fandriam-pahalemana io satria le olona misahirana dia le dahalo zany na le olon-dratsy vao may manao ny asany manoloana an'izay dia resako maly moa zavatra tokony ataon'ny fitondram-panjakana voalohany ampina reo vata miaramila any atao aingana ny fametrahana andreo poste au niveau ny gendarmerie efa ndresana tany amin'ny sisi vato ary efa ndresana ary promettre i ministre saiko tam'izany hoe
ny commune tokony misy poste avancé sy brigady miaraka amin'ny fitaovana miaraka amin'ny fitaovana le folo alina ny district tokony misy commandement ny compagnie ny région tokony misy groupement am'izao fotoana zao a de mbola manamafy any a ohatra any amin'ny district ko parafaravola raha zany poste avancé sy brigade zany mbola tsy ampy telo efatra ngamba nefa commune misy 20 aiza ny tena fara lavitra indrindra zao ny commune amin'ny district na parafaravola ny avaratra de any Andrebakely any zao na ny poste gendarmerie tsy misy na même poste fixe na poste avancé nefa commune anisan'ny lehibe indrindra Andrebakely avaratra ny atsimo any ranomainty zay nisy nataon'ny CLD izay solombavam-bahoaka no nanamboatra an'le trano vita somatsara le trano eforotaona ny vata miaramila poste avancé io tsy misy anandray lasa sous-exploité le trano nefa efa manaraka norme tsara le trano misy magasin d'armes misy retraretra cellule sy ny retraretra nefa de tena tsy misy an'zany miaramila zany any amin'ny farany andrefana misy an'izay fokota commune be didy zay nanamboarana trano koa ho an'ny poste avancé io be didy io efa rotaona koa navitany io trano poste avancé be didy io de any nefa tena misy an'le tsy fandripalemana de tsy misy mitsy any na vata miaramila ray any na ny militaire na ny gendarmerie tsy misy manoloana an'izay dia raha ianareo mahita an'izany vahoaka any amin'ny be didy zany mihinana ny tsy fihinany zavatra tsy tokony hoanina lasa hoanina satria tsy miteniteny foana zava tena teny malagasy mazava mihinana ny tsy fihinany so de taitra indray misy ary miteny fa isaoana io saoana fa tsisy loka tsisy sakafo le olona ino no hanina io saoana io any be didy zava-misy zany namana rina zay ny mahatonga le hoe tsy miomana mihitsy le mpitondry zareo ministeran'ny secrétaire mpanjakana mikasika ny gendarme efa tokony miomana an'izay aiza ve izahay ao anatin'ny député izay misy an'io comité local de développement io na siady izy am'izao fotoana zao izahay zao tsy maintsy mividy fitaovana moto ho an'ireny gendarme reny ary izahay ny miantoka an'ireny lasantsiny reny zay zavatra zay nge mandringe lasa misalovana ny asany sasany zany nivanareo solombavam-bahoaka ka ny olona any aminareo foana no mitaraina zay ny tena anisan'ny problème ray mipetraka rina resaka police nationale efa ela no nangatana an'io resaka commissariat de police ao Antanambe sy Morarano Krom ary efa tokony anana an'izany dia hatramin'izao fotoana zao tsy misy an'izany any mbola vo ao anatin'ny chef-lieu de district foana ny misy an'izany commissariat de police zany nefa ao anatin'ny lalàna misy hoe olona firy ny tokony hoe anjara amin'ny police ray tapitanana Ambatondrazaka ao amin'ny fatra chef-lieu de région Ambatondrazaka ao misy fanafina resaka tsy fandripalemana ao Ambatondrazaka ohatran'izany ao Aparafaravola chef-lieu de district Aparafaravola tapitanana misy fanafina mitambasy tsy ampy le vata miaramila le zareo amin'ny police izay ny mahatonga an'io zavatra io ary ny kidinapinina presque isan-kerinandro zany ny kidinapinany tsy tena mandry tsy lavoloha zany le vahoaka am'izao fotoana zao namana rina ka io ny anentanako anareo fitondram-panjakanao jerevo re ny zavatra marary le vahoaka fa ho tsarainy tantaranareo nareo eo
ary tsy maintsy misy ny fitsaranan'io ka rehefa tonga zay resaka fitsaram-bahoaka zay de za mivadika zavatra hafa io fa samy tompona andraikitra daholo moatsika tokony ijery ny zavatra mahason'le vahoaka eny ary maranantsika satria efa tazanao ny solombavam-bahoaka fetra izay mavitrika ihany koa izy ato anatin'ny fandarana hiaraka amin'ny namana fanery izy rehefa aveo fa maranantsika azy raha vao miteny hoe aloatra tia tsinanana nareo moa ampitandrefana de fariana loatra betsaka ny olona any amin'ny faritra loatra no atao hoe miaina amin'io fariana loatra io nefa raha ny fanadiadiana nataonay mpanao gazety de mitsororika ihany koa farim-piainan'ny olona izay atao hoe velona amin'io fariana loatra io inona koa no zava-misy ao anatin'izay eto dia mitodika manokana ao amin'ny ministère ny environnement sy ny ministère ny agriculture et pêche fa anisan'ny io fariana loatra io anisan'ny zavatra ray iveloman'olona fa dia tsisy ny fanaraha-maso fikarakarana na ny réhabilitation an'io fari io nefa anisan'ny fari lehibe indrindra eto Madagasikara zany fariana loatra zany anisan'ny fari lehibe indrindra eto Madagasikara manana velarana ngeza be nefa tsy misy ny fikarakarana ka de anjaranareo ministère ny environnement sy ny pêche no mijery akaiky ny zavatra zay ny ho an'ny reo trondro mialany besisika sy ny namany de tokony arahana maso reo trondro mialao tokony hisy gabarit zany le arato fa tsy samby manao zay tiany atao tsy misy zany ny fanaraha-maso am'izay taloha nge nisy andreny garde forêt reny fa am'izao fotoana zao tsy misy ka dia mbola petraka ihany moa mahaiza makalesina ho anareo mpitondra fanjakana fa misy farany zavatra rehetra eny ary isaorana ny solombavam-bahoaka rabekizana zay vao vita ny alalany tika Madagasikara tao aparavara vola tao nitondra n'izay fanazavana izay fanehoan-kevitra ihany koa ary ny resahany nandritra fotoana maromaro teo ny fiainan'ny tantsaha ao aparavara vola ao ny fiainan'ny sehatra amin'ny resaka hoe fariana loatra ny resahany farany teo fa de zay aloha no zava-misy fa na inona mitrangy eto amin'ny firenena tsy foana akory ny fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy iray manontoro faniry eny ary de makasitraka ny solombavam-bahoaka rabekijana nitondra an'izay fanazavana ny zava-misy any toerana izay ilayntsika ho any mahafantatra ny zava-misy any amin'ny tena sehatra misy ny commune sy ny district rehetra any mba hafantarantsika hoe tsy miteniteny fontsika ary ny zavatra iaina ny vahoaka malagasy mihitsy no resantsika mitady ho sarotsaromana mako le zava-misy am'izao fotoana zao hoe efa vita ny kianja hotokanana amin'ny volana faraparany volana aogositra ty ny kianja ny barea dia mitady izay no anaovana campagne na communication be any ambadimbadika any de efa mandeha ihany koa ny hoe misy lalalalana kely samihafa tapitanana amboarina etsero fa tsy mahafoana lay sakafon-dra malagasy lay fidiran'ny mpianatra lay olana ara-pahasalaman'ny malagasy zany resahana rehetra izany mbola ho avy ny fotoana iresahantsika momba ny kianja zay anaovana campagne na communication zay misy miendrikendrika ihany ho diversion lay situation lay socio-économique nany hoe ara-tsosialy sy ara-toekarenina ny vahoaka malagasy ho hitantsika eo zay fa ny tsara ho fantatra aloha zany hiverenantsika nay adevitra maro samihafa satria dia no malo isika dia nakalaza amin'ny faharoataona ny rodobe ny mpanoatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara isika ny any RMDM de zay fahakalazana izay de anisan'ny tena hoe napetsi-pony rehetra mihitsy ary hatram'izao azafady de mbola maro reo
fanazavana azo, fanamariana, ireo fakasitrahana sy fampirisiana ny hijoroan'ny mpanohatra tsara ao anatin'izany asa manandraikitry ny asa fanoherana izany. De zany no mampirisika atsika ny hoe izy tiany tena adidy manandraikitra lehibe mihitsy eo anatrehan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Mazany zany asan'ny fanoherana izany ary betsaka no zavatra tsy maintsy hatrehana eo anatrehan'izany asan'ny fanoherana zany ka izay no hijoroana mandrakariva hoe adidy lehibe zany satria raha tsy eo ny mpanohatra iza no anaitra ny zava-misy eto anivon'ny firenena. Efa eto anilaketo ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy teo amin'ny boriboritany fahadimy ny namantsika député Fetra zay fantatsika fa voaingana izy nidina teny amin'ny boriboritany nisy azy teny ihany koa nijery ny fampiasana ny vola eny anivony zany distrika nahalany azy zany satria misy moa zany lay vola fampiasa isan-taona amin'ny alalan'ny CLD de reny vola reny zany de anisany manara-maso reny ny solombavamboaka fa ny anivon'ny distrika ihany koa zay manana an'ireo fivoriana am'izay komity ho an'ny fampandrosoana izany miaraka ny solombavamboaka sy ireo voakasika dia manao reo asa rehetra zay tokony tanterahana anatin'izany lela vola zany ka nisy mifitsidiana nataon'ny solombavamboaka Fetra zany teny amin'ireny toerana samy hafa ireny mety resaka an'izany izy raha mbola misy ny fotoana moa zany fa tonga de raisina avy hatrany ngamba député Fetra sady miarabanao no hitako ianao teny amin'ny Kanja Magro maly député Fetra dia ny impressionao ny fomba fahitanao ny zava-misy teny amin'ny Kanja Magro fa eny anelanelany adevitra ngambany dia everitsika député Fetra fa andravaka ny resantsika mirahalahy eto ny sary teny amin'ny Kanja Magro alefa ihany koa rehefa aveo lay sombony kabary zay mafonja de mafonja mifono afatra lehibe nataon'ny président Ravalomanina rehefa vita zay sary sy fanazavatsika zay mba tsara velona satria mahazo message maro tsika hoe tena mety tena zava-dehibe iny kabary nataon'ny filoha Marc Ravalomanina iny. Miaraba député Fetra. Miaraba Faniry dia miaraba toraka zany ihany koa ny mpanaraka an'izao fandaharana miara-mononja izao. Kopakopa tanana manokana ho anareo any Mahajanga, nareo ny mifaritra Boeny sy anareo ny faritany Mahajanga iny fa iresaka kely ny raharaha mafanafana any amin'ny toerana misy anareo sady maro mpanao vakansa na am'izao fotoana zao zany maro ny mpanao vakansa tonga any ka dia ho avy am'izay tsika rehefa avy eo. Marina tokoa ny tenin'ny namana Faniry teo zany lahy hoe nisy ny fankalazana n'zany fanamariana n'zany fa rotaona ny RMDM teny amin'ny Kanja Magro teny ny tenanay ary raha ny aino tsara ny lahateny zay nataon'ny filohan'ny RMDM de président Ravalomanana zany dia mahatsapa fa ao le fitiavatany razana aloha ao aminy sy ao amin'ireo namana rehetra ato anivon'ny fanoherana indrindra ireo le mpikambona anivon'ny RMDM ary toraka zany ihany koa ny anivon'ireo solombavambahoaka tiako Madagasikara zay tonga ny fanotrana tamin'ireo namana rehetra teny. Raha ny tenin'ny filoha Ravalomanana raha raisiko ny tena anisan'ny nanaitra de hoe anova paikady, anova fomba fanao ny anivon'ny RMDM amin'ny resaka fanoherana. Marina hoe tsy resaka tsipriany aminareo izahay fa ny teninay de hoe miantso atsika satria didy masina ihany koa zany asan'ny fanoherana izany. Tsy asa mora zany ozy izy Faniry teo mety ny asan'ny mpitondra tsy mora fa ny asan'ny fanoherana koa asa mafy satria matoa manao politika matoa tia amin'ny fanoherana ny ao anivon'ny RMDM sy ny tiako Madagasikara dia manana eritreritra ny aka fahefana amin'ny ara-dalàna aoriana kely eo amin'ny alalan'ny fifidianana ka raha mitsikery izahay mitondra sosikevitra izahay fa tsy lainga arak'izay resahany mpitondra matetika rehefa ohatra ka anometsiny anay dia tokony mba hiaino anareo mpitondra misy azonareo raisiny reny zavatra tenin'ny filoha Ravalomanana ireny ary ny teninay efa ty ampanohatra dia torak' izany ihany koa hoe fanontaniana no apetrakay raha tsy teo moa izahay tao anivon'ny fanoherana efa taizany ny efaran'ity firenena ity raha tsy teo ny filoha Ravalomanana zay mitarika an'izao fanoherana izao ary mpanohatra lehibe ny mpanohatra legitime dia taizany ny efaran'izao firenena fa izao ary izahay miteny misitona lakilosy mampatsiahy mampafantatra hoe tsy mety anay zao andre matofoloa tsy mety anay nataon'ireo mpiara-miasa aminao reo hoe tsy manara-dalàna angenareo am'izao fanendrena ataonareo zao hoe tsy manara-dalàna angenareo amin'ny fanomezana marché an'reto olona akaiky anareo lavy reto hoe
mampanankarena ny manodidina anareo orandre matofoloha misy elanelany benge misy antsana ane oneranelany nareo mpitondra sy ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao hoe antsana mangitsikitsoka mihitsy ngeny maneranelana atsika aiza le tamberina andraikitra tena ny zandro faniry teto zay matetika hoe aiza le tamberina andraikitra aiza le tena fahalalanareo le zava-misy eto am'ty fireneny tia fa efa misasaka mahery ny fotoam-piasana ka dia zany rehetra zany zany anisany hoe nanipaza ny président Ravalo manana ny resaka teny tao anatin'ny lahateniny dia ny hoe inona fanontaniana anankiray ihany koa ny tsaroko hoe inona ny tena atahoranareo anay dia nitahoatrareo tahoatra sezakay ny sezanareo votsitra eo am-pelatananareo ny tena atahoranareo raha ny fijerina azy ary mariny zany fa tsy nitahoatra n'le vahoaka hoe sao dia tsy ho taterako le famparantenana ataoko ary anisan'izay ao anatin'izay nidirako any amin'ny resaka raharaha momba ny mahajanga zay mafanafana faniry tao anatin'ny andro vitsivitsy izay fa araky ny angom-baovao zay eto am-pelatananay dia korotana any ao mahajanga ao indrindra amin'ny lafiny fanatanjahantena zany akoatra ny reny hoe fampanantenana pokaty nandrendrena saim-bahoaka nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fampelezan-kevitry ny fifidianana be ny tanàna sy ny fifidianana filoham-pirenena dia ny hoe raha vatsika ty gymnase ty dia fitaitsika ao anatin'ny telo volana mai 2019 zany fampanantenana zany haitsika am'izao roa taona mahery aty aoriana faniry roa taona mahery aty aoriana ary mpiaino ajaina tsy misy nininina any velatsika eo ny amin'iny fa tonga indray ny fotoana am'izao sika miteny zao anareo zay mpikirakira ny any amin'ny tambazotra any dia nahita fanambarana nataona fikambanana nisy fanambarana nataona fikambanana miasa eo anivony faritany ny mahajanga izay nanao tena antsovonjy mahakasika ny antsojay atao amin'ny vahoaka amin'ny akapena ary indrindra ho an'ny tanora satria ny zava-misy dia misy le atao hoe tennis club ao mahajanga ao tennis club amin'ny mahajanga ampahafantarina ndrindra fa niforona sy natsangana tamin'ny taona 770 maro be ny volavolainy zany ny formeny zany nandalo tao ary nisy mihitsy nitondra avo ny fanevam-pirenena sy ny voninaham-pirenena raha tsy resaka afa-tsy raha matoa rahalay Cécile zay tsy misy tsy mahalala azy raha mbola mpilalao amin'izany resaka hoe tenisy izany inona ny zava-misy ao mahajanga am'izao fotoana hitenenantsika izao dia misy ny fanerena izany club na tenisy atao hoe TCM izany iala amin'ny toerana misy azy zay efa teo sy ny orona tamin'ny 770 raha teraka tamin'ny taona 470 zany rahalay Cécile ataoko hoe nitondra avo ny voninaham-pirenena izany dia ny volavolaina tao ny teraka tao izy ny nanao fanazarantena tao izy ny taizana ara-panatanjahantena ary tena fa fiaina ny ray manontolo satria azo lazaina fa vakoka araky ny fitenindreo namana izay nanao ny fitarainana sy nampitondra ny fitarainana dia hoe vakoka national vako-pirenena izany hoe terrain any terraina tenisy any mahajanga izany ka maninona eo zany no mipetraka ny fanontaniana hoe aiza aloha le fanajana le lalàna velona sy ny lalàna misy eto amin'ity fitondrana ity ny zava-misy dia misy manana atao hoe tetikasa raha araky ny angom-baovao ihany manana tetikasa anangana fotodrafitrasa goavana eo amin'izany toerana izany dia inona no hitan'ny fanjakana sy ireo olona atao mpiara-miombonantoka ao anatin'izany terena tiakano tsy tiakano nomena tany ao ambadiky ny lapan'ny tanàna hoe eto ianareo fa ho karakaraina ety dia mifindra ianareo na tianareo na tsy tianareo dia tsy maintsy alaina io taniny tennis club de mahajanga io fa misy ilana azy fanontaniana anankiray ihany koa ny vahoaka ve ny tombontsom-bahoaka ve ho an'ny tombontsom-bahoaka ve no antony analana an'ireo le terrain satria mariako eto fa tsy terrain ihany fotsiny misy ao fa misy restaurant misy restaurant anankitelo ao dia misy toerana fandraisana olona ao dia misy isan-karazany ao misy toerana maro izay atao hoe manara-penitra afaka mandray fifaninanana atao an'izay tena manara-penitra izay inona nefa no atojay atao amin'ireo olona ao natson'ireo olona namolavolany le tetikasa ny filoha lefitra taloha ny izany fikambanana TCM na tennis club de mahajanga zany dia io no ny fampiresahany tsy nihera tamin'ny birao tsy nihera tamin'ny mpikambana izay manana andraikitra amin'izao fotoana izao sy voafidy ara-dalàna hoe
azo atao an'izao ve misy fampiresahana tokony atao amidinareo ve nytanynareo tsy nanao acte de vente tsy nanao donation izany tennis club zany nefa inona natao terena fotsiny masaka le izy a didiko fay lehibe izahay no mitondra zao no ataonay a ho an'ny tombontsom-bahoaka nefa atao ohatran'ny tombontso manokana ny eo ambadika fa mbola ho avy mo misy nyfandalinana na kosy fikaroana zay ho ataontsika ka izay no anaovana iantso eto Andriamatofoloha raha nilaza ianao raha nanonga mpanjakana ianareo tamin'ny 7 dia nolazaina fa misy mpanao didijadona eto misy mpanao mpimambany are-pirenena eto misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena fa ny mifanohatra amin'izany no hitantsika amin'izao satria le tanora tsinotsinोavina namoaka olona manana ny maiza zany mahajangy zany na tamin'ny resaka taranja volleyball io na resaka handball io na resaka basketball na resaka football moa ny anisany tena hoe napalazany zany tamin'ny andron'izany sauté masse forceur sy ny rehetrarehetra izao anefa dia toraka izany ihany koa ny kianja mitovy amin'izay TCM zay ihany dia ny kianja izay kianja rabe mananjara na kelezina le antony zany tsy fantatrao fa ao midikodinao ny resaka dia tsy fantatrao tsony mihitsy akelezina ny kianja dia ny kianja na akelezina tsy afaka mandray tsony zany a fifaninana ny iraisam-pirenena zay ve le hoe fijerevana an'le tanora malagasy zay ve le fijerevana ny tanora mahajanga manokana ary tsy hany rery ny victime an'izany fa ny tanora malagasy rehetra amin'ny ankapobeny ary araky ny teniko teo rehetra ranjara-panatanjahanteny reny efa hoa araky ny teniko tena nitaiza génération maro tany mahajanga ny kahany mahajanga nge ty resantsika an'io ty fa ny tany tomasina nge toraka izany ihany koa ohatran'io ihany koa fisehosehoana amin'ny kianja amin'ny Barea zay tsy fihinana io fa beton be io inona ny fampandrosoana hoentin'ny kianja amin'ny Barea satria fa tafakatra tany amin'ny dingana asa apaefadalana moa ny Barea tamin'ireny fotoana reny dia nijapiny zay zavatra dia natsangana ny kianja dia natao eo ampovoany eo dia novana ny anarany satria avy japina zany ve le tena politika maritra zany ve le politika pampandrosoana hitany zao fitondrana izao ka hitondrana eto ny tena hoe fiantsoana sy fitarainana ary ny kikika ataon'ireo tanora ao mahajanga satria zay le kianja nyravana koa hay akoatra zay nyravana ihany koa ny gymnase na manafaniry orpiaino ajaina nyravany zany gymnase tao zany ary nampanantenana fa ho amboarina ho avozina zao tsika miteny zao mbola tsy misy nininao tsy misy nininona fa nyravana nefa afaka ny lalaovana ary tamin'izany fotoana zany gratuit mbola mahimaim-poana ny fafahana amin'ny lalao sy manao fanazaran-tenao dia nifindrany amin'le complexe sportif satria tsy misy afa-tsy zay sisa ny afahana amin'ny lalao mandoa ray alina ariary ny adiny ray ny teo nefa gymnase tsy maninona nopotehana noravana nareo nge sanatria mitovy amin'le biby mpandrava efreny mihitsy raha izao no mitoy ny eo tsy misy anatrao koa tsy tena tomombana ara na mety nisy tsy fahatomombanana dia zavatra tsy manintsymina dia nyravana dia zao ny tanora tena sahirana ny tanora mahajanga ka anaovana antso aminao mihitsy Andriamatofoloha-pirenena fa le izy tsy vitany hoe ato-zay fa tonga hatramina sanatry misy manao menace de mort ny mpikambana ao anatin'izany TCM tsy azo ekena zany toy ny tenenanao Andriamatofoloha hoe tsy azo ekena ny fieritreretana fifofona aina mpitondra fanjakana ary anisan'izany ianao Andriamatofoloha mba jereo akaiky zay Andriamatofoloha fa tsy tombotsoan'olo tokana na tombontsoa manokana no ibahana andingana hitaingimbozina ny vahoaka malagasy sy ny tanora malagasy fa tsy azo ekena ny zavatra toy izao ary ny tena olana ihany koa mbola ao ihany koa ny lalana misy lalana atao eo amin'ny 6 metre eo ambadiky ny izany toerana zany ka raha mieritreritra anangana foto-dravitrasa zareo dia ampanitsahana ty akaiky ny atsasaky ny arabe aty izany foto-dravitrasa izany zay ve le tany-tandalana zay ve le zavatra ny lokalokanareo tamin'ny 7 hoe misy fanovana atao eto fa misy tsy mety fa raha tsy lavitra no atao hoe tsy nety tsy mety lavitra no nataon'ny hafa zay netriretinareo hoe anaovana fanovana no ataonareo amin'izao fotoana zao ka dia manantena fa renareo zao Andriamatofoloha renareo zao ianareo tompona raiky tisatso-kajiny ianareo zay mieritreritra no foto-dravitrasa fa ny adinonareo ihany koa na tsy adinonareo fa hodinareo gaigy dia ny hoe tanin'ny commune nge nomenareo atao takalony zany tanin'ny tennis club any Mahajanga zany ary fantary tsara fa ny fananana na ny patrimoine ny commune raha misy resaka atao hoe session na famondrana anarana na fivarotana tsy maintsy mandalo zany conseil municipal zay ihany misy délibération ny conseil municipal vao afaka manao session na mivarotra fananana any commune ary orina alohan'izay mbola misy satria ny tena teo aloha mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo tsy nisy zany sahako ny milaza aminareo fa tsy nisy zany nandritra ny fitondrany
neny lalora valomanana na be ny tanàna azy ary na zay mbola misy ihany koa zay le atao hoe commission domaniale zay mbola mandinika lava amin'ny atsiviny alohany hitondrana azy a andraisana fanapa-kevitra eo anivon'ny fivoriam-beka dia mino izay fa hoeninareo zao antso ataony ny tanorany mahajanga izao tanora malagasy ohatra tsika ireo ny fampanantenana nataonareo efa tsisy tanteraka mbola ny eo ndray mbola omenareo olo tokana azafady a tsy azo ekeny zany ary enoy a zay tsy ny fampiresaka tam'ireo ary tsy manana ifandraisana izay araky ny teniny hoe tsy mpanohatra zay ozy zareo a fa dia zay a no tsy arotro fa mbola misy ay miala tsy ny namana faniry a ny zavatra tena mbola anankiray mampalahelon'ireo le aonivon'ny mpikambana zany a ao anatin'izany TCM izany ihany koa dia lasa lany vola ry zareo satria maka mpisolo vava maka vady tany na ho isy mandefa ny fitoriana makany anivon'ny fitsarana maniraka an'ireo a ho any am'ireo olom-boatendry sy olom-bofidy izay efa nidradradrany any teto hoe tsy ara-dalàny zany gouvernera izany PDS moa ny eo am'izao fotoana zao ny eo amin'ny commune mifanilika andraikitra ny gouverneur sy ny PDS a mahakasika an'izay le resaka hoe olany le tany izay aizy ianareo namana sy olombavambahoaka honorable izay a voafidy a tao mahajanga raisiny andraikitrareo namana nareo nge natao iain'ny vahoaka hitonona ny fitarainany vahoaka maninony areo ny manao inona fitenin'ny frantsay silence complice fahanginana midika firaisana tsy kombakomba ary mariny zany satria zay ny fitarainan'ireo vahoaka ny mahajanga ireo fitarainan'ireo tanora ny mahajanga ireo fitaraina ny vahoaka rehetra ny mahajanga hoe aizy ianareo olom-boatendry aizy ianareo olom-bofidy aizy ianareo olobe eto amin'ity tany ity isaoran'ireo le tao anivon'ny fikambanana fa efananao fanambarana dia ny fitsarana koa toraka zany tsy mety mandray ny fitsarana ny mahajanga ny fitarainana sy fitoriana ataony avy ato anivon'ny TCM fa firenena inony ity aizy anitondranareo an'ity Madagasikara tsika ity sao de raisinareo fanananareo ara tsy anareo fa atsika jiaby io araky ny fomba fiteny atsika rehetra io tadidio le tenina teto matetika manao hoe fatarotry fataro fa patsaivinay raha ohatra hodinareo fanina fa misy angeny lalàna sy ny lalam-panorenana zay ary fanina mifamatotra amin'io fahefana nampindramina anareo io ka zao zay a fa araky ny tele namana tao hoe nareo nge notratra ny fitsaram-bahoaka be de be ny dikan'izay a hotratra an'izay ianareo ka ohatra ny tenenanao andre matofilo mampatsiahy mba teneno anisan'izany mety ho mpiaradia aminao mety anisan'izany mety olona mpiara-miombonantoka amin'izany orinasa na tsy fantatro anangana fotodrafitrasany atsaharo le menace de mort fa raha atao fanao eto amin'ity firenena ity zany tsy hitondratsika makaiza fa hitondratsika sanatria aminahady an-trano ka dia zay angamba mahakasika ny mahajanga namana faniry a dia asa mananjavatra anampiana azy kely satria raha tsarony député fetra tsara mbola tany amin'ny fahazazantsika tany misy hira zay hoe tanànanay valy varitany boina mahatamana valy varitany boina zany a dia misy dikany reny tononkira zay natao reny satria tsy vitaniany gymnase ihany zay ngeza be amin'ny tanorany Tomasina mahajanga satria efa any Tomasina ndray saika rehefa mieritreritra an'izay zavatra fa ho resantsika amin'ny fotoana manaraka le Tomasina satria tratra mitovitovy ka amin'izay a Tomasina fa raha miresaka tsika le gymnase zany a de io no potehana le gymnase nefa tsy mbola mandeha lay fikarakarana azy ary lay izy no potehana mihitsy nampalahelo amin'ny vahoaka ny mahajanga hoe mba tokony mba nisy fanamboarana kanja vaovao gymnase vaovao tany amina toerana hafa ho fanampiny zany satria mitombo any ny isamponina de rehefa mitombo ny isamponina député fetra de dikan'izay ny eo zany dia tokony tsaratsaraina karakaraina kely fotsiny fa mila manao gymnase vaovao raha zay le mba ambition lay mitondra fanjakana ohatran'izany kianjara be mananjara kianjara be mananjara de napetraka tao anatin'ilay hoe kianja syntétique tsara lizy de mba natao efa nisy fotoana nge nandray lalao iraisam-pirenena kianjara be mananjara io de nefa nahena indray le kianjara be mananjara de tratran'izay le terrain tennis de io vao nyresahan'ny olon-dehibe ao mahajanga io misy an'le arabe an'ny lycée ny arabe an'ny lycée koa ny kitihana tao anatin'ilay fanaovana fotodrafitrasa zay mbola entre guillemets le hoe utilité publique sy le intérêt personnel quelque part ataotsika fotsiny lo zay fa mbola ho avitsika hoa io ndray rehefa ideratsika io de miditra lalao tsika député fetra am'izay raha zay fa malahelo lay zanaky mahajanga le vahoaka ny mahajanga ary nisy fotoana koa tsika na eny hoe maison de la culture zany anie
ny resantsika zany na io terrain tennis io na io gymnase io na io terrain rabe mananjary io na arabe lycée io na maison de la culture sy ireo toerana samy hafa ny baobaba sy ny karaza de sady fierté an'ilay faritany mahajanga sy le vahoaka ao aminy zany no lasa patrimoine zany satria nisy zavatra angezabe napetraka zany toerana izany de tsika moa rehefa maheno foana zavatra ohatr' zao député fetra de otsika l'exemple vient d'en haut zany hoe lay fotom-pisaina ny olona nikitika ny rovan'ny Manjakamiadana nasina Colisée lay nikitika ny kianjan'ny Mahamasina de navady ny kianjan'ny Barea satria na le Mahamasina raha tsy hainy hoe inona moa lien historique an'ity rova Manjakamiadana ity maketo Andohalo mbola sy tonga aty Antananarivo maketo Andohalo mbola kianjany zany Andohalo zany de midina maketia Mahamasina misy dikany lehibe daholo zany sy ny Vatomasina mikisika amin'ny oranona nosy io mbola misy lien historique eo akaikin'le kianjan'ny Mahamasina misy tanàna lehibe atambarina Andrina ka raha tsy hainareo zany zavatra zany de zao ndana aloha mitady pahitatara satria fanangananareo Colisée ao anatin'ilay rova Manjakamiadana dia tatara roa tsisy ifampidirany sy vanim-potoana roa mifandona vanim-potoana fahampanjaka teto Madagasikara sy vanim-potoana ny Romanina tany le Colisée inona ny fampidirany zany ao anatin'ilay rova Manjakamiadana zay efa mandeha koa hoe ovaina koa le anarana tena variana mihitsy tsika hoe fa inona ty revy ty fetra raha izao no mitoy namana fanitry fa mbola hialy eo hatramin'io rovan'ny Manjakamiadana io ary mety afindra toerana io satria tena hoe manao zay daniny kibony ireo mpanara-disy mpiara-dia aminao andray matofoloha manao zay tiany atao didiko fe lehibe hitsakitsahana le lalàna velona araky ny tegny teo ary fanina sy mampifamatotra anareo am'le vahoaka ao anatin'izay fampindramana fahefana anareo zay fa kely sisa fa tadidio roa taona sisa andray matofoloha roa taona sisa saitsainy tsara eritrereto tsara anao ahoana ny hoavin'ny tanora malagasy na inona ho atao fomba fanao eto amin'ity fireneny ity ve zao ataonareo zao tsy misy itsony zany satria araky ny tenin'ireo le fikambanana zay nandray fitenenana atao ihany dia ny commune nge tokony hoe ezaka anajary anatsara ny tanàna amin'ny alalan'ny resaka espace vert toeram-pilalaovan'ny ankizy toeram-pitsangatsanganana de izao zany toerana zany terena satria misy mila le terrain ny tennis club dia afindra ao arepo voatanàna ary zany terrain na tennis zany mila fahanginana raha ohatra anao ka nanao entraînement na anao fifaninana na anao match fa izy ry amoron-dalana be ry zany eritreretany amin-drana azy tsy misy taratasin'ny commune manolotra azy amin'ny tennis club fa ino ty fa firenena iny ty misy atsika ty ho gaga ve anao ragiste isika ka dia zany rehetra any fa ao anatin'izay misy kio ty ararotiko ny fiakarako eto satria ny fotoana voafetra dia mety tsy misy ifandraisana am'izay ihany fa zavatra tsapa ihany koa tato anatin'ny taona vitsivitsy zao dia rehefa taona maro tarazona taona maro fa atao hoe fahadisoan'ny fitaizana ve dia mahakasika ny resaka fiahina sy fiarovana an'ireny zava-mananaina sy biby ireny ny zavatra hita zany eny amin'ny boribory tany fahadimy moa anisany misy an'indrokady zay voavon'ny tokanana iny ny zavatra hita dia feno fatina alika isaky ny mandalo eny fa mahita roa ianao na telo farafahakeliny am'le tronçon anankiray iny inona no antony zany zay indrindra no anaovako antso eto orpiaino zao miara-manonja izao tokony fanometanany tsika tokony fampitaisytsika amin'ny manodidina sy amin'ny zanakary ny taranakitsika hoe ny biby rehetra dia asa tanan'Andriamanitra misy antony io ka tokony ho ajaitsika zay le hoe amin'ny mahazava-manana anazy zay ny zavatra misy mantsy de misy ireo sofera manao fanahinina manenjika mihitsy ireny alika miapita ireny indrindra moa fa nandeha taxi brosa indray mandeha ho an'ny mahajanga monjy ny vady aman-janako taona vitsivitsy lasa zay fa tena io alika io nenjena hatrany amin'ny sisiny anakaiky ny bordure any mihitsy mba hanoseny an'le alika de zao ny valiteniny fa maninona ny manao an'izao ianao ngia sofera na eto amin'ny ville misy an'izany de zao ny valiteniny hoe tsy afaka ialana le izy fa mampisy accident raha ohatra ka miala an'ireny alika reny teoria vai zarany nahitan'ireo sofera ireo an'izany faniry avy aiza ry mpiaino ajaina no nandrenesan'ireo sofera ireo miteny an'izany fa tena toe-tsaina miala tsiny adala
lomorona tsy mety zany ataonareo zany ka mangataka mitodika aminamana sy olombavambahoaka zay ao anatin'ny vaomiera ny fiompiana na ny elevazy io na ny jono na ny fambolena mety hovoakasikana na ny tontolo iainana satria rehefa maty reny alika reny tsy misy mandroaka io nge tsy voatery isy mpiasa atao mpandroaka fatana alika ao nanivon'le commune izy anao ndraindraikitra manoloana an'zany zay efa any am'le efa tsy mety zay fa le fanainina mihitsy manitsaka an'le biby zay biby tsy naninina tsy ninana ny anjara varinao de hitsahanao tsotro zao fotsiny tena mampalahelo le toetsaina ka tokony hosazina tokony anaovana tolo-dalàna fa ho hitantsika eo zay ezaka zay ifampiresaka ifanatina aminareo association zay vonona hitondra mba fahatsika manolotra tolo-dalàna ary anatony an'ireo le mpikambana voakasika izany ao anatin'le commission any anivon'ny antemera-pirenena ka dia misaotra tam'izay fiainona mety hoe netipoa tena tezitra ary tena malahelo fa misy alika eo de efa voadona iny any amin'ny arrière train iny iny amin'ny faritra riny iny de nalemy izy tsy tafatsanga nefa izy mbola velona de mipetraka eo de hitanao ny mbola anosen'ny fiara azy eo foana efa hita hoe alika velona zao fa tena hoe inona loatra ny ao atsatsika tsika no misaim-biby ka tsy mety zany namana faniry aloha mifampitaiza toy ny andro taloha hoe mahita alika miboakely de tonga de manangom-bato efa fahazaran-dratsy fitaizana diso e ka aloha tsika mifampitaiza miatso anareo fikambanana izay miandro reny biby reny anao hoe manao sauvetage moa fomba fiteninareo azo ata maromaro ianareo nefa fikambanana antsangana am'izao fotoana zao ka dia vony ny fanatina aminareo izahay na hoe raha hiakatra eto amin'ity plateau ty raha za mahita fa mety ho azo atao izany namana faniry ya zay moa zany ao anatin'ilay hoe fiarovana ny tontolo ny biby zay fa hiverina hadevitra tam'ty herinandro ty tsika angatahantsika kely minitra vitsivitsy ho an'ny ao ambadika eo zany satria raha tokony izy tokony efa maro antsika fa misy zavatra ho aseho antsika ty député fetra satria itsika moa zany miandry an'ilay fandraisana ndraikitry le fitondram-panjakana hoe telo andro miandaminana an'io de nanomboka tam'lady le adevitra de tapitra androany alarby zany raha tokony izy de fa misy fihetsiketsehana ny ambadika any ohatry ny tany analanjoroa zany zao tsika de nareo hoe nidina nijery an'le vidin'entana eny an-tsena le gouverneur de hoe ara-dalàna milamina 2 ny kilao amin'ny vary 9 any litatry menaka ny amvraky sinsisa ohatrohatran'zany fa de mbola mandeha ara-dalàna de iny koa lasa koa le any mahajanga le tomponandraikitra le gouverneur zany hoe zay zany le baiko mandeha hoe mba mijery an'le vidin'entana nefa fantatra fa efa io fa hoe inona le mesure ho raisina mifanaraka am'izay ka zay zany tsika miandry an'le miracle fa raha ty tsika tenenina député fetra de hoe le mba oeraoeranareo fitondram-panjakana aza de verina ho concombre mihitsy le voaka malagasy aza de verina tena ho sanana sy le mangina fa raha nitoerana misy an'ty Madagasikara ty tsy ohatran'izao Madagasikara tsy ohatran'izao Madagasikara ka raha ozy izy nareo hoe tsy mila banque mondiale FMI BAD Union Européenne ny AFD sy ny sisa nefa nareo ndray miazakazaka sy mampiseho hoe tena de nahazo lela volo zay de manana négociation sy zay de rehefa tena mandinika zava-misy amin'ny sehatra iraisam-pirenena tsika za ohatra kely fotsiny raisika député fetra ty tsika hoe tena mine de rien nge ty zavatra mahaseho andry zareo ty am'le 495 millions de dollars satria manintsika miteny an'izay satria reo le neverino tsinitsinina mihitsy manko lay bailleur traditionnel ao anatiny le lela vola 1 milliard 100 millions de dollars zay voalaza fa voarahintsika no banque mondiale atsika tany Abidjan fa rehefa mijery tsika de ty zany angatahantsika namina technicien eo anefa le tableau ho an'ny mijery atsika mijery tsika n'lay top 10 mpanao baolina indrindra maneran-tany de reny lela vola raisina ao anatin'ny contrat fa ity ho alefatsika ty zany neny Messi mbola tsy nisy mise à jour fa efa 2021 ihany fa mbola tsy misy mise à jour fa mbola izy tao amin'ny FC Barcelone ty zay izy mikarama be indrindra zany fa am'izao fotoana zao fatatsika ny transfert ny Lionel Messi zany ao amin'ny PSG zay nitanterahana omaly 50 millions d'euros ny karama Lionel Messi isa-taona ny contrat eo roa taona mahery zany hoe 100 millions d'euros zany plus ny bonus sy ny rémunération maro samihafa zany anatin'izay fa mbola tsy idirantsika aloha zay Messi zay io fotsiny Messi 125 millions d'euros ny raisiny isa-taona io tatsika io zany tao anatin'izay contrat zay raisitsika zay ny Cristiano Ronaldo 118 millions d'euros
ny Neymar 98 millions d'euros tao anatin'ny contrat an'izay. Ny Balla fantatsika tsara Balla le lava volo iny fatibolo iny 37 millions d'euros. Ny Iniesta dia 34 millions d'euros. Ny Eden Hazard dia Belarus zany eo amin'ny Belgique 32 millions d'euros. Ny Sterling 32 millions d'euros. Ny Mbappé 32 millions d'euros. Ny Robert Lewandowski dia 30 millions d'euros. Ny Antoine Griezmann français io 28 millions d'euros. Dia ny Brian 28 millions d'euros zany. Manintsika mitantara an'izao raha total reo anatin'ny top 10 mipandray vola mikarama indrindra contrat reo tsy mihoatra ny 2 taona. Mbola sy tafiditra ao ary Pogba ry Lukaku ry Boateng sy ny sisa député fetra 594 millions d'euros. Mihoatra lavitra ataontsika hoe 2 ans zany na 3 ans contrat reo. Fa ty vola raisitsika ty 20 taona nijanahana am'le izy aty am'le hoe 495 millions de dollars samy hafa ny lanjan'ny dollara sy ny lanjan'ny euro. De inny atsika zany eo anatin'le vola kely mba asika de hoe 100 millions de dollars hanaovana vaccine. Ay de mahay mitatana andray fanjakana fa négocieny izy de azo tandray le izy 150 millions de dollars pic 3 ampiakarina le resaka croissance économique atsika. 200 millions de dollars hanaovana lalana 1200 km. Ny 40 millions de dollars hanaovana fanatsarana ny fambolena. De varintsika hoe misy intérêt reo. De fa le ry le mpanoana le fitondrena mezaka le mahay wa ty fitondrany ty sintsisy ohatry zany. Nefa le tatao vaketra le intérêt ao anatin'le izy vola be tsy fakahitana ny raisinao. Pour 26 millions d'habitants nefa zany reto nefa top 10 2 ans nen'olona. Manintsika mitondra ohatra ohatran'izao député fetra zavatra tsotra fotsiny mba tiatsika aseho ohatran'izao hoe tsisy dikany eny le zavatra voaraitsika eto hoe par rapport ny harena nanany ty Madagasikara ty tena tsisy dikany lay vola trosatrosaitsika io. Fa manana rentsika manana vola mipiripirina milevina any ambany tany zay moa fomba itenenana satria mbola tsy mivoaka le arena. Député Rabeko zana de niteny fotsiny teo hoe raha efa totalina ny vola mivoaka teo efa 200 milliards de FMG nefa mbola tsy ara-dalàna le fitsandrahana zany le any carrière nandilana. Tsika tsy mitantara tsony efa 4 milliards 10 milliards de dollars nivoaka atao sakara atao ilakaka mikasika ny safira zay tsara indrindra ny sirikana kesa tsika tsy mitanisa io pétrole sindrindra mabe adevitra be hoe manana réserve 600 millions de barils tsika be dabe nefa hitan'ny géologue malagasy. De akatsika ohatra kely fotsiny pilalao anakifolo no ilahatra ny vola tety hafatsika ho an'ny 920 tapitrisa de osytsika hoe tena mahamenatra fa zany hoe ianareo moa le mitondra araka le tenareo zay aloha zao no mitondra anareo le izy fa zao mba akombokombony any le vava ndraindray mba saitsaino any le zavatra anaovana oeraoera fa amin'ny lafin-javatra ohatrantony initsika hoentina le izy mba ho fantatry le vaoka malagasy hoe tsy kokombritsika ary tsika koriny tsy le painso reny ka ho tangotangosana foana le hoe ho lany ihany ny painso akady everitsika fa tsy ohatran'izay le vaoka malagasy député fetra. Marina zany fa inona no tena mahatonga an'izay efa mibaribary ane zany mbola averiko ihany raha mafisiko hoe nanomboka ny 7 misy fanao tsy mety teto amin'ity firenena ity firenena efa saika ny sandratra efa saika tena lasitsika efa midemara mihitsy zany atao hoe toe-kareniny Madagasikara zany raha tsy jera fa tsy niresaka hoe fisondro ny arikarena fobe na ny taux de croissance efa tena ny ainga fa de ny soparana miara mizaka am'izao fotoan'izao mivaoka malagasy. Teniko ihany koa teo nanao hoe misy antsana mialalina ihany ane ny antsana eo amin'ny mpitondra sy eo amin'le vahoaka malagasy entina satria inona ny antony ianareo tonga de tsorinay tsy mahay mitantana ianareo tsy matotra ao anatin'izany fitantanana zany tsy mampiseho fahendrena ianareo tsy mampiseho anao hoe ray aman-drena ianareo na anareo miverina mianatra mitantana firenena fa rehefa tsy hainareo de ajanony arosoa mialoha ny fifidianana fa ianareo ane fiainanareo mitoy ihany tena mitoy ny fiainanareo ohatra tena hoe tena ohatran'ireny fiainana mpanjaka ireny ny fiainanareo mianakavy
izay mbola hitondranay fanadiadiana sy fanazavana eto hoe andao hoe mba hiverenana kely reo olona rehetra manodidina amin'ny filoam-pireneny reo talohan'ny sivy-sorariva hoe nanahoana ny fananana sera ny areny reo olona rehetra ireo de manahoana izy ireo am'izao fotoana zao zao tsika miteny zao mba jerevina ny mpiaradia amin'ny filora valomanana tsy fialonana akory a io nianatra samy mba nianatra io e io ny loha samy manany azy io e fa arak'le hirany anina hoe le fialangalana nareo le fiolonolonanareo de le atao hoe jado nataonareo nohony tsy fahafahanareo sy fahaizanareo mitantana dia le vahoaka tya no terenareo tereny namanareo ohatran'zany hoe taninao any majanga TCM fikambanana mijoro ara-dalàna titre borné na tianareo na tsy tianareo ilaina io de tsy maintsy azonay lasa ianareo mifindrary vita mitenenao ianao allo te higadra asa amoroporonana atao fanao eto ve zany zavatra zany ry mpitondra sy ny mpanaradia azy ho anareo manana fahefana ho ataotsika fanao eto ve zany zavatra zany mino fa tsy daholo no valitsika rehetrarehetra na mivoaka malagasy ray manontolo ka ao anatin'izay dia mbola mampatsiahy zay raha reny fankalazana alohan'ny tena maranako ny anjara fitenenako dia iverenako ny zany fotoana nakalazana ny faharotaona ny joroany ny RMDM zany mampahery miaraba atsika rehetra mpikambana ao anatin'izany RMDM zany fa adidy masina ho iateo izany asa fanoherana izany isika dia mitovy asa ho anareo moa zany fa tsy atao isika mitovy asa ihany ny solombavam-bahoaka sy zany mpanohatra izany no hoe mijoro arofanina mitsikera manao sosikevitra ary samy laza ny zavatra tsy mety na manana endrika tsy fanaran-dalàna zay ataona mpitondra ka de mampahery atsika ary ao anatin'izany fampahery zany no hoe ijorotsika hatramin'ny farany amin'ny marina fa tsy olon'olona isika ary tsy hanao ranony kopy isika ka hoe tonga namana vao mavomavo fa ho anareo zay maniry hiditra am'zany fikambanana zany indrindra ny RMDM na ny tiako Madagasikara de mivoatsika ny varavarana zany mpanohatra zany raha ohatra hiady hevitra isika no am'izay tena hitondrana fampanotrona sy hanatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy ka le fiolonolonana le fisehoana mahay irery toy ny hoe ianareo irery no nianatra ianareo irery no manana traikefa de arak'le hiran'le namana zay izy moa tsy mila atao anaovana dokam-barotra itsony de hoe ny akama nisy ny alangalana de ny vily ny akavanana ny rehetra fa izy ny vily ny akavy de torak'izany zany lira fa enonga zay de hira tsy manino ny kopakopatanana namana Samuela misy tonikira misy lohateny hira manao hoe mialangalan'izay fa mety zany ary tena milaza mahavita manambara ny tena hoe manona ny toetsain'ny tsika malagasy amin'ny ankapobeny rehefa manao politika rehefa mahazo fahefana fa resaka fitiavatena no tena be deabe ka dia zay angamany ny anjara fandraisako fitenenana ny androany makasitraka ny namana rehetra teknisianina mbola marana n'zany fandarana zany namana atao anilako ato fa de ao anatin'izay no ampahirezana ny tanora mahajanga indrindrandrindra isika tanora malagasy rehetra ianareo moa izany izay mba tehitaiza vatana taizatena mijoro ianareo fa firenena iombonana ity ary tsy azo ekena ny atsozay toy izany mijoro ianareo indrindrandrindra namana solom-bavam-bahoaka zay voafidy na solom-bavam-bahoaka Madagasikara izay ianareo voafidy tao mahajanga arovy ny tanorany mahajanga fa tena mikaikaika sy mahaleloka dia ao anatin'izay no ametrahana ny veloma mandra-piresaka indray tompoko lasy tompoko vavy mpanaraka izao fandarana miara-monjy veloma tompoko ny famarana moa zany hoe tsika de hoe lasa aloha andrasantsika lay telo andro zay mba lazain'le fitondram-panjakana hoe ikaroana vahaolana amin'ny vidim-piainana ity fa mbola manakabara betsaka tsika de bitefetra ny amin'ity resaka vidim-piainana ity ny amin'ny fitotongana ny vola lanjam-bola ny arary mihoatra ny euro sy ny dollara ny fiakaran'zany frety zany eo anivon'ireo compagnie de navigation zany zay manao ny fitondrana ny entana makatia Madagasikara am'ireo conteneur 20 pièces 40 pièces zany nindrindrina famoahana an'zany entana zany ihany ko eny anivon'ny abatserana satria tsara ho fantatry mivoaka malagasy ny mamoaka entana de misy ny redressement des valeurs misy ny taxe douanière samihafa de misy zany valeur concerté zany misy ny amende misy ny droit d'acquise betsaka lay alain'ny fanjakana satria dia pretina
na hatosika hitady vola leonivon'ny fanjakana de mamoaka karazana lalàna sy fanapaha-kevitra samihafa dia mitangana zay tsy izy dia tsy maintsy mijery an'le différence azona tompon'lay mpanafatretana koa dia tsy lay efa hoe misandrahaka marobe fa zay samiditra sisa manafatretana député fetra de zany daholo lasa olombitsy manao azy ny fournisseur nefa tsy mitovy de rehefa tonga anivon'ny abatseranana dia tratran'izay redressement des valeurs zay misy an'zany service ny valeur d'origine zany eo anivon'zany douane zany oresatsika amin'ny fotoana mampety azy zany fa tsy ho vitantsika androany moa zany satria zany daholo ihany ko anisan'lay olana am'izao fotoana zao ary zany anie no nahazo ny teo anivon'ny etre le fibedesana kalamanjana fibedesana teny aminay anao manjery mikofokofoka mitady etra le tompona andraiky mpanjakana satria mba mieritrehitra hoe mila manana recouvrement matanjaka be ahafahana zany manetsina satria soraboly iny lay soratana amin'lay loi de finance initiale sy le rectificative de tsy maintsy tady avy ny soraboly iny kanefa mba miketriketrika aiza zany ny ahitana an'le etra de bety satria mahita ndray le tompona andraiky mpanjakana hoe mba hoe miary vahoaka zay ny mahitsy azy insika horesantsika amin'ny fotoana manaraka zay mihitsika fa ny vahoaka malagasy ihany ko dia lina am'zany ady-hevitro zany satria zany dia mahakasika amin'ny fiainany andavanandro fa atreto aloha zany ny tamin'ity androany ity fa 1 ny volana aogostra 1 mbola tenaitsika fa iverina amin'ny fotoana manaraka indray député Ralamzafy Tsimialina zay miaraka amintsika eto dia manana an'izay loha hevitra fa manaraka zay isorana namana Rina Rabe Mananjara niaraka tamintsika ary nitondra fanadihadiana momba ny vaksiny izy sy ny mahakasika izany any Frantsa sy ny eto Madagasikara ny député Rabe Kijana Solofery ihany koa dia nilaza ny zava-misy any amin'ny sehatra misy azy sy ny distrika sy ny faritra misy azy isorana daholo sika menakavy betsaka lay fangatahana kokoa teo fa tsy vitantsika ndray miaraka ny any Lyon ny any Maurice ny any Afrique du Sud maro be ianareo voaray ary hitanay daholo reny tompo klasy vavy fa dia isorantsika menakavy akasitrana ary ankahirezina koa ianareo RMDM diaspora France zay ianao zoom androany amin'ny valora alanoany angambany iresaka raharam-pirenena ianareo dia akasitrana misaotra ny teknisiana ihany koa tao ambadiky ny sary sy ny feo rapitso ndray to klasy toboko avy